Firenena manokana ny mombanao. Famatsim-bola avy amin'ny governemanta malagasy, AFD, vondrona Europeanina, PEI, tetika asa tantanan'ny MATP sy ny agence routière. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good! Miarahaba tikerendray tompoko Ramsey Raznavoro. Salama Ramsey. Ya miarahaba anareo. Zany hoe izy ity zany tsy ataontsika hoe cours magistral fa ataontsika karazana hoe télétravail. Voray Ramsey. Zay miarahaba tikerendra zay mijery sary an'io satria efa misy sary ohatran'izao zany Ramsey Raznavoro. Itsika hiala amin'ny mahazatra amin'ny resaka hoe multifonctionnement de la tête zany hoe zany moa zany tsinona araka le tenenanao zay mitety zany ka hianatra momba bibitsika. Inona Ramsey? Biby. Ay biby. Fa amin'ny ankapobeny zany biby fantareo ny endriny hitanareo izy io ny ampiasana azy ny asany manamana tsisy izany. Fa amin'ny teny malagasy ao zao ianareo ny voalohany dia fantatrareo avy hatrany lazao ny fomba fitenin'le biby zany na fitapatapany. Anao ny alika. Dia disonao. Dia mivoaka. Ahoana? Inona ny fomba filazan'izay? Fa tsy le feo satria tsy hitovy mihitsy nenao zany. Za mahay Ramsey. Mivovo. Marin'izay. Tsy lay. Ny gana. Mikakakaka. Tsy miverimberina tany izy miganga. Tandreo mifarava misy endry norvégiana tonga eto izy milazo andeha gaga. Tsy andehanao ganagana izy akory. Maty ny jiro. Ny akoho. Ny Koko. Tsy ny feony atao. Ay tsy mifeony Tsy ny feony atao atao. mbola ataontsika rehefa avy eo. Ny akoho dia mikoreraiky. Ay. Ny omby. Manomon. Manomana iny. Amin'izany ianao. Ny momby mima. Ny saka. Saka miaol. Miaol. Raha tsy teny frantsay ny saka mimeomeo. Ah. Ny vorotoloza. Mikoloka. Mikoloka ianao. Mibararepoka. Mibararepoka. Zay BDB izy BDB. BDB zany resaka feo aloha raha ohatra izay dia ny mikasika ny biby indray misy karazana biby ametrahantsika fanontaniana ohatra zany hoe ny raha ohatra moa zany izy tsy fantatra ny feony zany ohatra ny vitsika momba kitay. Nareo zany ny vitsika momba kitay. Ny valala satria tsy fantatritsika loatra ny feony. Tsy fantatra koa valala. Tsendro mandeha bavady. Ary ny gararaka. Kadradraka maimbo. Gararaka. Tsy hainareo. Tsy haiko Ramsey. Iny. Dia hitsahana. Zay misy ilay kosa ny biby izay azo fangaro. Misy tena mifangaro mihitsy rehefa misy ohatra. Ny soavaly sy ny ampondra. Anao ve zany razavavy? Manome inona? Aponga soavaly Ramsey. Amin'ny teny frantsay izy manome bardot. Ny ampondra sy ny soavaly. Dia zao mpivadiana. Dia manome raha ohatra ka lahy ilay zany dia manome soa ampondra. Ary raha ohatra ka vavy dia ampoaly. Miankina amin'ny aty zany. Ny fanontaniana kay koa ny biby misy homo. Zany ve Ramsey? LGBB. Misy pelaka ny momby tsy fantatra tany. Iny fanontaniana beraka fotsiny. Fantatrao tsara ao anatin'ny fiompiana sy ny fitadiavam-bola fa misy ny gana fangaro amin'ny dokotra dia manome. Anao? Sarim-bary. Sarin-dokotra. Sarin-dokotra zay izy ny Sarin-dokotra anamboarana Ramsey. ny atao hoe foie gras. Zay misy ihany koa moa zany ny feon-javatra hafa ohatra ny fiara rehefa ratsiratsy. Ka manidina. Dia na mitety foana amizay ny fiara mibitroka rehefa ratsy. Ary ny rano rehefa alefa ka mandeha mafy be. Mandeha be. Mandeha be ny la sasasasa. Zay. Ary ny trondro. Ny trondro tsy haiko Ramsey. Tsonoana dia. Dia fananatsika amin'ny hoe raha tambatambatra moa izy ireo zany. Ohatra zany hoe ny ganagana indraindray rehefa lasa daliny dia mitengina akoho ihany. Dia raha manatody io ka foy dia ny feon'ilay zaza rehefa avy eo foye. Ny anarany gano. Ay gano. Gano. Ary izy rehefa maneno dia gagagakak. Gagagakak. Misy ilay kosa moa dia adaladala dia ny akoho lahy mitagnika vavy. Gagagakaka ihany pa zany. Misy indray ny akoho lahy mitagnika vavy. Adaladala ilay izy. Dia miteraka io. Akorika ny anaran'ny anaovana CLT. Io zany zay ny anarany. Akorika. Dia hainao rehefa maneno io. Tsy hainao. Tsy haiko zany Ramsey. Kakary. Kakary. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good!
fotsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mizafa vilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Orange. Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Sokolay ny tsiro tena izy. Diama Crooks Rêve. Merabo. Crooks. Meraba. Crooks. Berko hoe Gzenta izy io. Ay hoe Zenta. Ya merabatsika rehetra meraba Salama. Francis Mikasa hiditra avy any any fafamaraina be Rabatsika rehetra. Salama. Tsika menakavy Meraba meraba ny tsika PM rehetra. ihany koa. Ny fahasalamana moa tena zava-dehibe ary zay no mahatonga ny eto miteny foana hoe mahafinaritra rehefa maheno ny mama Edvige miarahaba sy mirary soa antsika malagasy aby eran'ny Madagasikara na ny eto toerana na ny any ivelany de anisan'ny zavatra mahafinaritra zany indrindra rehefa ao anaty tsy fahasalamana ianareo za aloha zao na de lazaiko azy hoe salama tsara amin'ny ankapobeny salama tsara raha atao ny fampitahana isan-jato ny fahasalamako mitaha amin'ny tsy fahasalamako de salama fa misy aretiretina kely any anatinatiny any kinifinify io kivavovavony za mihinana mangahazo de ohatra masimasinaty zany ny azo anko taitay problème inona no mahatonga ny masimasinaty ohatrany hoe misy miakatra asidasida kely zany aty anaty tenda ty vavony fa tsy aty fa sany anarany fotsiny le hoe masimasinaty fa misy hoe aferondray ozy ny olona sasany rehefa notanina ka izy zany ilana satria ohatrany hoe raha mihinana tsaramaso ohatra zao za olona anisan'ny tia tsaramaso fa tatoato raha vao mihinana tsaramaso kely de lasa masimasinaty zay mihinana tsaramaso amin'ny 2 ora atoandro de amin'ny 4 ora tolakandro zay vao afakafaka iny zavatra iny ohatrany misy zavatra miakatrakatra kely zay le ilainan'le mitondra ny loha titre hoe detox inona ndray ty detox ty manala an'ireny zavatra ka io ohatrany jus de betterave le mampangery menamena be amin'ny maraina mampatahotra mila diovina kely izy zany ka inona fanaovana azy fa nialakafaka zany detox rehefa avy eo nialakafaka detox Larissa no miteny azy rehefa amin'ny ana fa rehefa mirivotra tsy miteny Larissa nga manao detox rehefa makafaka tsika zay Tsy makafaka. ahoana ny détoxisation le bobo ny fahasalamana tena zava-dehibe de irarena zany mba ho salama tsara daholo rehetrarehetra satria iny no voalohany karena tompoko ary dia eto de mikopakopatanana sy miarahaba andry zalahy zay ao amin'ny grand séminaire na Ambanidia Falerivo Ambanidia Falerivo ny anareo toerana io le ataontsika hoe Ambatoroka zany anao ny Ambatoroka foana hatramin'izay Ambatoroka aloha Alliance Française lycée français taloha amin'ny UCM zany ka UCM eo ambony fa izy le fa izy aty ambany fa Ambatoroka ozy izy zareo le eo ambony eo amin'ny UCM fa ety aminay aty Falerivo Ambanidia tsy day tokona Falerivo na iny fa Ambanidia ety aminay aty ozy izy ka ny teny nisy moa zany ny famelabelan-drakevitra natao teny amin'ny Jalateny tamin'ny Zoma ariva zay nilazany fa de pieno ary mpanaraka ny fandaharana rivotra ry zareo ka de miarahaba ny zareo mikopakopatanana ny fahazarana moa le hoe manao koko nareo fa le rony zany lefa le miarahaba reny manao kabary kely fanokafana sy famaranana n'lay fiarahana tao de ozy izy zareo zany sy zany ary izy ty tompokolahy sy tompokolahy ary dia misaotra indrindra ary mirary soa atsika rehetra izay nanaraka any ity famelabelan-drakevitra ty satria tsisy vehivavy mihitsy eo am'zalahy na ny ray azy tompokolahy sy tompokolahy fitendry le rony io ary zalahy ankoatra ny fanarahany an'ity fantarana rivotra ity de tena manaraka akaiky ny raharam-pirenena amin'ny maha olombelo lazy moa amin'ny maha olo-pirenena zara de samy manana ny heviny zareo ny amin'izao zava-misy ankehitriny zao ary dia misy moa ny mahita ny miabo misy ny mahita ny miiba misy kosa reo mahita ny neutre ina moa ny lelan'ny pH eo amin'ny 7 zany izy ny pH de iny rehefa sady jacite izy mitsipozika de neutre 5 izy neutre pH neutre 5 ka ohatrohatran'izay ny fiainany olona moa ny pH moa zany de ohatry ny ASP zany fa mivadika zany zany hoe politika hera miaina fa io zany dia resaka acidité izy zara mbola tsy namedaty 2 mars androany de zaho aneritreritra vao maraina
fa ao anatin'ny rendremana tonga de hoy zay hoe zay anao spectacle Goldman le amy dozy tonga de marche seul tsy haiko tena le lohako mihitsy no misy bonjour coucou kely any Lulu tonga indra rendremana tonga indra rendremana fa ny amin'izao fotoana izao dia misy an'ilay hoe migadra i Nicolas Sarkozy zavatra tena ohatra anisan'ny varadatsaka tamiko mihitsy ny maly ariva aloha le izy hoe migadra i Nicolas Sarkozy zay filoham-pirenena frantsay teo aloha le ry ara le hiditra any de nijoro de le alaina sary reny de nivoly fotsiny ny azy de me ameo tabouret mahagaga na misy zany tsy hoe mahagaga moa zany fa tena eny somary zavatra tsy nampoiziko mihitsy zany satria tao anatina raha hafa tsy mbola le resaka hoe big malion le nenjikenjena teo le ohatran'ny fatapatatsika iny le izy fa any am'le zavatra tsy nampoiziko any amy zavatra resaka écoute resaka téléphone le izy resaka trafic d'influence zany hoe resaka kolikoly avolenta amina resaka fakana donné any aman'olona magistrat saminy zavatra tsy tena zava loatra tamiko le izy ary mandraky ty ny androany ty de mbola tsy mazava amiko le izy fa de migadra 3 taona ary ny taona iray no sazy mihatra zany tonga de midoboka avy hatrany mihitsy Nicolas Sarkozy satria tsempoka be hoe hery taona tsy apa nazavailina telo taona migadra 3 taona izy fa ny taona iray amin'io no sazy mihatra fa ny 2 taona zany miantona zay zavatra hoe tena ramba izany daholo no ataon'ireo firenena rehetra eran'izao tontolo zao angamba ary io no anisany mampatanjaka ny firenena anankiray anisany hoe satria matahotra ny tody sy ny tsiny zay efa namboarin'olombelona am'izay ny tsiny sy ny tody eo fa ny tsiny sy ny tody zay atahorandra malagasy zay tena finoany razana mantsy tsy misy matahotra an'io intsony ary tsy misy manome hasina an'io intsony fa rehefa anapetraka ity fomba fitondrana republikany ity hoe ity misy rafitra mpanao lalàna rafitry ny fitsarana de io zany no anisany masy mandidy ka rehefa hoy izy hoe meloko ianao de meloko ianao tsy meloko ianao de tsy meloko ianao ary toteny io amy rehetra noho izany matanjaka ny rafi-pitsarana any amy tany mandroso aiza ho aiza am'izany ny ety amitsika mampametra-panontaniana le izy za de mieritreritra fa tokony mba efa hita mangirana kosa am'izao fotoana izao ny amin'ny raharaha volamena 7 kilao aiza ho aiza iny ankehitriny le izy misy fanomezako tsiny kely mbanao gazety any satria ohatra misy zavatra ohatra somary vilivilina le rony makato am'le zay itiavany azy le izy lasa 73 kilo et demi ndray nge le izy nefa tany amboalohany nge izy io raha tsy diso 7 kilao sy 700 gramy nakaiza ny 200 grama sahady nefa mba etraretinareo fa nyray grama amin'ny volamena nandovana volany 100 000 farafamorana 140 000 ariary ny ray grama amin'ny volamena 800 zany zao raha mba mena fotsiny zany 200 grama zany ane ka efa izy any ine zany 800 000 fa 200 raharany zany eo zany mampiatrehitra hoe maninona no tsy mipotra mihitsy any le izy atreto aloha zany zao za manoka aloha amy maha olo-pirenena de mitaky ary maniry tokoa raha mba mivoaka hoe aiza ho aiza ny raharaha mikasika an'ity volamena ity na iza ary ny irariko dia mba mitoboka iza ny tompona andraikitra amin'io na olona amin'ny faritra aiza na olona amin'ny toerana izy Sarkozy ndray zao io Sarkozy saroko fandidiana Carla moa zany zao disponible mandrisy ny hery taona nefa ny Carla iny zavatra Carla ry gala zany miaraka amy gitara ary izy efa nanano tanina zany ny gitara bois de rose niny satria efa nanano tanina ny resaka hoe misy kolikoly avo lentandray aho satria Gibson na iny gitara iny ary satria bois de rose iny gitara iny bois de rose Madagasikara iny gitara iny ary efanjerena avy any Michel Obama iny gitara iny ary efanjerena Amerikanina matanjaka anizy zany zavatra rehetrarehetra zany re olona de miodikodina ao anatiny hoe atray zany no antsiona hoe kolikoly ny zavatra anankiray atray izy no antsiona hoe malalaka ary azony rehetrarehetra atao ny mitrandraka sy maka an'io zavatra io ary de atao hoe na manondrana satria io zao ny olana ny mpanao asa tanana gasy efa betsaka miara manondrana am'zao misy ny mpanao asa tanana ny mpanao asa tanana sotro zany reny tsy afaka manondrana mihitsy zao satria voarara ny manondrana an'ireny na de efa namboarina afaka mitrandraka kory ary zareo raha resaka bois de rose satria ny ao ambositra zao izay tena anisany mpanamboatra bois de rose mihitsy amin'ny sokotra zay atao reny nge zany ohatra reny satria zao misy hoe misy vazaha namana zay zao pakan'ireny de amboariny tsara le izy tsy afaka mihitsy na gasy na vazana izy
tsy bois de rose rery fa ébène, palissandre, hazoala tsisy afaka ondrana mihitsy. Tsisy. Ny hazoala misy hazo ondrana ihany arakaraka le hazoala satria ny hazoala manko tsy hazo ray fa hazo be dia be daholo izy rehetrarehetra zao. hazo be dia be mantsy ny hazoala misy ny nato misy ny ino koa izy teo ina le anankiray arofy misy ny arofy arofina hoe Rofia tompo. Hira protestant zay? Raha rehetra tompoko. Herintaona zay le atrapazina herintaona. Erika efa betsaka kosa zay efa betsaka kosa zay. Aleo hoe marsa dia hoe maninona no atao hoe atterrissage rehefa eny marsa. Amerisage ny any amarsage zany. Amarsage ny fiteniny atterrissage zao le hitako amin'le vaovao. Satria alunissage. Nametraka le fanontaniana ny arsan mantsy. Dia ny tamin'ny vaovao hitako omaly zao dia izay mihitsy ny teneny. Misy bandera lesy lamosina ny kapony. Lendiny. Fa izy io ny teny frantsay mihitsy no anisan'ny manondratsondrana hafahafa ohatran'io. Satria amin'ny anglisy le izy mazava be mihitsy lendine ny filazany fipetahana amin'ny tany. Ka ny lendiny efa tany. Ny lende sol ny lende fa tsy moninina zany ny moninina moa zany rehefa voakapoka lamosina. Lendine mony. Raha ohatra ka misy lalitra mipetaka mony, zay izy no atao hoe monine. Fa raha ohatra ka hoe mipetaka fotsiny amin'izao le izy na aiza no mipetahany dia lendine ny fitenin'ny anglisy an'iny. Ohatran'le fandikanan'le izay tsy ombonako hevitra mihitsy dia ny teny reny. Fa kalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny teny reny. Rehefa tena nidina ny hevitra mba teny razana kokoa angamba le izy. Ka le izy hitanao mbola ho akibo le zaza dia miteny le reny dia mipitany amin'le zaza le feon'le reny dia lasa ohatran'ny hoe iny ny teny le reny. Ary raha vao teraka le zaza dia ny reny no olombelona miteny amin'ny rasazy no miteny amin'ny voalohany tompoko. Saxophoniste le dadany. Rasazy no miteny amin'ny voalohany tompoko fa tsy ny reniny. Ary raha mbola any ambanivohitra mety dokotera koa ny eo na mety le rain-jaza koa azy mampiteraka azy eo. Fa ny amin'ny teny anglisy le izy sodina raha mbola voabisoka le vehivavy tonga dia fataony direct. Arabateur. Manao baiko tanana satria tanana ny ampiasaina rasazy. Ka le izy ny mahateny razana azy dia satria fitenin'ny olona rehetrarehetra manodidina eo fa lasa novaina satria langue dia non féminin amin'ny teny frantsay dia zay no mahamaternel azy fa sarotra be moa no tenen'ny frantsay hoe langue paternelle io zavatra io fa dia nataony amin'ilay féminin satria rehefa misy ankizy kely vavy ka atao batemy dia reny amin'ny batemy no tadiavina na marraine. Dada manko zany dia tonga dia angadina nanana fotsiny. Marraine aloha. Marraine no anaran'ilay raha ohatra ka ankizy vavy kely. Raha ohatra ka vehivavy le atao batemy dia marraine le izy. Raha ohatra ka ankizy lahy le atao batemy dia parrain no tadiavina amin'izy. Zany tsy hoe kory hoe ny reny ihany no reny amin'izy io zavatra io fa ny langue no mahamaternel azy. Fa tsy hoe langue de la mer akory le izy mahatonga an'izy io lasa hoe teny reny. Ka eo re olona ataontsika ny adevitra tsy maninona zany fa isorako ny eo anivon'ny havatsa UPM zay efa mampiasa hoe teny razana no ampiasaindry zareo aloha rehefa mankalaza nyity andro raisam-pirenena ho an'ny teny reny ity zareo. Ka tsy ino moa lahy ny avian-dresaka fa i Sarkozy ny gadra i Sarkozy. Da ny gadra izy. Ny gadra telo tao sanatria sy hoe ny gadra. Ny resaka manao appel moa ny frantsay tsy mitovy ny amerikana moa ny amerikana le azo négociena foana aloha fa rehefa tena masana. Ny Bessler no manao appel dia misovy agnaty anakininao. Ho antsika rehetra mpiondana koa zany dia migadra ny président Barcelone Bartomeu. Ka tamin'ny alina angamba le izy satria vaovao tamin'ny zanakafoka be tamin'le Liverpool omaly. Vao alina na maleriva le izy ngamba na tsaiko. Fako maleriva no atao perquisition tranony. Fa ny fomba hijerevandry zareo le zava-misy mefatra ny moterana automobile ho an'ireo rehetra zay tsy makafoka moa zany dia saika resy ny Real de Madrid tamin'ny omaly. Real Sociedad. Ry Rado Sirozosy le Ferland Mendy manao zay azo atao mihitsy izy fa tadidin'ilay izy ave le fanavaka avambolon-koditra be tamin'ny Champions League. I Vinicius mahazo karatra, Ferland Mendy no mipotra, rolahy le roa no mahitsotra teo ambosihatra. Fa le jeu le Real tsara fa za mahita hoe maninona ary le roa no tsy miditra. Real izy io? Real de Madrid akaika. De Real Sociedad zany hoe Olympique ino moa za filazan'ity ity?
Real Sociedad nitarika iray notsy misy teo anoloan'ny Real de Madrid hatrany amin'ny 20 minitra de efa kaikaiky 20 minitra nahafaty Vinicius botra mibandy gasy iry tanàna iry mihitsy de raisy nefa ran'le baolina zay de noho ny maraina de nahita hoe gadra ny président Barcelone satria raisy nefa le Real de Madrid sy ary 53 herinandro zao i Djokovic no loha laharana eo amin'ny tenisy raisam-pirenena ary dia mitovy laharana amin'ny herinandro na champion du monde azy numéro 1 amin'ny Roger Federer izy am'izao fotoana zao samy Rafael Nadal izy iny fa de anisan'ny mahafinaritra anay koa moa zany lo mpanaraka ny tenisy io ny mijery any tournoi ATP rehetrarehetra ery zao tontolo zao fa de mampalahelo ny nahita ny malagasy resy RD Congo tamin'ny baskety afro baskety zay tena tataka be mihitsy tena mampalahelo mihitsy mahita rija mitifitra tonga de mofo be mihitsy tena tonga de mofo gasy be mihitsy tena tsy fatako hoe ny angezana ve ny tsy ampy sa ny fanazarantena ve ny tsy ampy sa ny hakingana ve ny tsy ampy fa tataka be ny skoro raha tsy diso 86-64 izay ny afaran'le izy lava be mihitsy ny elanelana ao amin'le izy ary de andro fahatelo io tamin'ny afro basket zay atao any Cameroun say zany afro basket io any Tunisie any Tunisie jereo any fa tena mbola match anatin'ny éliminatoire tsy naharaka le izy fa de mety sary efa taloloha ihany fa tena misy zavatra tena mamperitreritra mihitsy le izy hoe aiza zany ny hahavontsika malagasy eo amin'ny resaka baskety am'izao fotoana zao tsy baskety ihany eo amin'ny 2 metatra 7 iraisam-pirenena io hoe aiza tsika zany zao amin'ny sehatra raisam-pirenena indrindra fa amin'ny resaka fanatanjahantena hafa ankoatra ny baolina kitra satria mitodika makany baolina kitra daholo mason'izao tontolo zao eto amitsika ny resaka baskety aloha zany raha tsaroana ngamba tao anatin'ny afro basket zay natao eto Madagasikara tamin'ny taona le taony fa elaela iny dia niakatra be ilay niveau aloha hatreo fa taorian'izay somary nilatsa kely satria lasa variana kokoa tany amin'ny baolina kitra isika nefa ny mpanao baskety manao ny ataony foana ihany manao baskety foana ihany zareo fa ny niveau aloha zany miakatra foana ary io miakatra foana fa lay lazan'le izy mihitsy tsy de malaza be loatra raha mihoatra amin'ny baolina kitra hanika lasa adinodino ny resaka baskety am'izao fotoana zao na de efa misy championnat N1R efa nisy koa ny N1B zay efa natao tapa-bolina lasa ngamba zay raha tsy diso aho de misy baskety foana fa tsy de tena tazana izy ary tsy de tena manahitra be loatra zany izy aloha am'izao fotoana zao ka hanika tsy de maharaka ny resaka baskety tsony na ny fankafiziko baskety ohatra tena eo zao askuta zao na éliminatoire le izy fa tsy mbola le afro basket le tena izy fa le éliminatoire mety Madagasikara mandraha sacré zany zao le nanao zay askuta zao na azo farany teo ny sebam zany fotoana ny sebam koa teo ny fotoana nisany tena hoe misogadina be efa ela daholo zany teneniko zany izy moa le nalaza be farany ity zao tsy koasy fafa le anankiray Wadasionga gendarme imbitual zay le izy zay imbitual ihany koa fa eo zany hoe ohatrany tsy de tena malaza le mpanao baskety na le tête-na mpanao baskety koa tsy ohatrany talotsony hoe rehefa tena miondana an'le izy de maharaka tsara mihitsy fa rehefa tsy miondana an'le izy tena misy manontany iza ndre ty tarika wesh io malaza io Dego tsisy malaza iza wesh ao Dego malaza wasina tesh ndray wasina tesh aty malaza aty Antananarivo wasina tesh fa wesh Kakajo ndray malaza ny toliara ndray Kakajo fa io zany arakaraka basket anao zany efa somary variana koa de lasa tena tsy araka tsony le basket fa na de araka Dalidos mo nanao basket izy moa ty Bolidos mo nalazalaza be Tage zao nalaza be ny am'izao zany tsy tena maharaka tsony fa miala tsiny Bogos iny Ladilos eny zazako Oldman mo fatakilovy tam'maly moa zany zanaky Nikinoa de nandeha isotro ronono fa nitanja be 35-36 ans mandeha misotro ronono tsy akina andeha sotrondro le ronono zay champion farany teo fa ny amin'ny ankapobeny moa zany tsika tokony efa mba miconcentre ihany tsika miara mirono mieritreritra ny Barea zay fahitana azy aloha de izao iankina amin'ny heritsaindry le rono sy ny heripendry le rono sy ny revindry le rono eo ambony senina no vokatra satria ny zavatra manodidina rehetra momba ny fanomanana ny Barea amiko
na eo Macron na eo Sarkozy zany amin'ny resaka akanjo de ohatrany mbola tsy tena miara-mirora be zany nefa fa 2 mars zao nefa de mariage lasa 2 mars seul am'izao raha ohatra ka hoe tsy tena mazava tsara ny fampidirana izy niditra roviana sélection moa tenenina roviana moa tenenina ny mpilalao mbola tsy niteny raha tsy niteny fa kaikaikin'le match Nicolas Dupuis mbanao dokam-barotra be aloha am'izao zany de reny ka tsy maintsy arahana Nicolas Dupuis de mandeha mitsirika mpilalao mbola zaza kely etsy ananny etsy serie ananny ery ary atana natsy miaraka amin'ny Cédric era zao Madagasikara zao ary mahafinaritra mahita azy hoe tena iny fa tena misy baty kely tena tsirihana mihitsy tany Andapa sasambava nahitako azy farany tamin'ny télévision iny tsara zay zavatra zay fa mampanao baolina de mijery fa 5 ny ankizy ho raisiny ao anatin'ilay sekolina baolina kitra zay tsara zay zavatra zay fa za ohatra ny mahita hoe Nicolas Sarkozy ohatray Nicolas Dupuis tokony efa na izy maka bandy tena asongadiny hoe reto koa manampy anahy ohatrany raha Cédric zany na izy maka vazaha hafa koa mahay be satria lasa misahana zavatra vraky tokoa le rino satria le dokam-barotra efa be dia be le atao de tsara lasa be asa be izy nefa mivolony any efa tsisy ahitsana tsony lasa betsaka loha dokam-barotra atao de tsara ntsony izy rehefa tournage le manomboka ty amin'ny akizy zany tokony olona hafa no mitaizany reny mitsinjo vody androm-bolo le misy anona kosa fa hita hoe be dia be tsara le détection io tsara le zavatra le miaraka amin'ny raha Cédric zao tsy haiko raha lasa miaraka le izy nahoana fa tsara mihitsy le izy satria ao anatin'ny 5 taona 10 taona eo zany raha ny tokony ho izy raha ohatra ka tsy misamaritaka eo indray ny comité de anina sy ny fédération sisa anana ekipa pirenena anankiroa ohatra zay sahala taona amin'ny 20 hatramin'ny 30 taona eo miaraka amin'ny expatrié raha tsy diso fa manana anankiroa le misy le manao an'le koza fasy le manao an'le tsanny manao tsanny efa manana roa tsika averina amin'le anina teo groupe le izy éliminatoire na groupe de tsika tsara par poule zany izy io par groupe zany izy io de tsika groupe aloha zany so mampalay groupe tsika miaraka amin'ny RDC sy izy Tunisie RDC de République Centrafrique ny Centrafrique sy ny gaso tamin'le basket ohatrany mafanakaikaiky ihany aloha le score fa ny hoe efa nihintsana ve zany tsika sa ahoana efa tapitra ve le isa efa itsika no gisitra aloha ao anatin'ny groupe io aloha zany zao fa tsy fantako hoe match safiry ny vita match fahatelo io 3e jour nio groupe io ka le natao le hitako zay fa tsy fantatro hoe iza sy zavy zay match anankitelo nataon'izay zany zao satria tokony misy aller sy retour io raha ny tokony ho izy ohatran'ny foot ihany ny fandehany ao anaty groupe anankiray ka any amin'ny volana septambra no any no atao any Kigali any Rwanda no anaovana ny afrobasket amin'ity taona ity nefa ny Rwanda raha zany ka izy zao tsy maintsy manao satria any aminy no atao le baolina fa raha zany mety mody baolina azafady kely ange ho isika aina ny rano nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fianona ary ny vehivavy indrindra ireo bevoka dia sahirana mafy vao mahazo rano noho ny fahasembanany sy ny faniliana ataon'ny fiarahamonina na andreny vohatra io na antanana azy ireo la ny andro matsaka ka tsy afa-miasa kory ameloma tokantrano voailika sakoraina izy ireny oka izay ny faniliana azy ireny fa olombelona toasy ianao ihany izy. Une grande première pour les automobilistes et les entreprises disposant d'une flotte de véhicules à Madagascar. Les détenteurs de la carte Maki Kalana bénéficient désormais du dépannage et du remorquage gratuit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas de panne ou d'accident, appelez le 032 11 185 66. Pour bénéficier de ce service exclusif, commandez votre carte Maki par mail à l'adresse lacartemaki@galana.mg ou au 033 51 210 110. Service disponible à un Tananarive, un Tirabé ou un Masm, s'étendant sur un rayon de 100 km en partenariat avec Vigie. Kibanao softy-tout azafady. Merci ah. Ay softy-tout. Ona zany ny fandehanto sao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors ngamba indramo kely aloha zany papier toilette softy-tout anao zany. Merci ranga. Sao dia efa misy vestiaire sy ndramo kely aloha azafady. Miandry endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softy-tout. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Andro soa le sonora.
Universal Import ihany no vanarina Batimax eto Tsaralalàna e. Gaga fa tena ohatra moderna be mihitsy ato a. Ny magasin lasa moderna fa ny entana sy ny vidiny tsy miova ka. Dahora fa mila manampy fitaovana mihitsy azo satria na afa-po ilay milina fitombaro vidiko tato. Ho antsika tatsa tongava mitsidika amin'ny Batimax ao Tsaralalàna fa hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena toy ny décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. RTJ amin'ny Valy Maraina. Misy rivotra. Leo misy rivotra. Misy rivotra. Averina indray. Misy rivotra. Tsy voalaza moa teo fa hoe mandeha mivantana izy ity ao anatin'ny haka tsy hita mihitsy ny akanjo zay ke fa teto foana le ty zao vao hita ako ka hita foana ka zaho moa tena spécialité tsy miteny mbola isorana trano ianareo mpanohana ny fandarana eo moa ny Orange Madagascar, eo ny Yamaha, eo ny Zanta sa Zanta izy io Zanta ny savony zay mpanonana ty fantarana ty misaotra de isorana koa ianareo indrindrindra ianareo mpiaino mandeha mivantana amin'ny Facebook isika io zao a RDJ 96.6 FM no anaran'ny page Facebook ijerenareo anay na ny YouTube RDJ FM 96.6 ny loahevitra tsy de misy hoe loahevitra hoe indro misy loahevitra anankiray de andao ino ny fakafakaina sy ritineo fa samy mandray zay loahevitra zay tiano tenenina eo teo ry Sarkozy migadra teo ry Barça migadra teo ry Real de Madrid teo ry FIBA gadra tsy migadra igny sy migadra igny hafa e migadra da hafa gny sy migadra fa izy moa zao le FIBA ny fifaninanana ny Afrobasket zay hatao any Rwanda amin'ny farany ty taona ity amin'ny septambra anoany no nandeha ny fifanitsanana amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa azonareo resahana zay zavatra tianareo resahana rehefa avy eo ary amin'ny valora sasany de afaka miditra mivantana eto ianareo amin'ny numéro telefona zay efa omena ao anatin'ity fandarana ity ny kaki vokatra amin'izao fotoana izao ny kaki dia anisan'ny voankazo tsara de tsara mihitsy aika ny kaki dia azo hoanina na le tsy masaka tsara reny azy fa misy fikanaovana azy dia ray alona ao anaty alcool ny ray de ny ray alona ao anatina ranona lashaut zay zavatra tsy azo koatsainy hoe sendra mba hitakitako teny hoeny zay zavatra alona ao anaty ranona lashaut mandritra ny 5 andro na 9 andro eo ony de afaka iny masaisay iny raha kaki manta ary de nakaki mbola maitso aza de azo karepoana ary nareo efa nahita kaki poma zay tsy andrasana ibledaka be malemy be reny le izy fa izy mbola mafimafy iny de fa azo hoanina karepoana mihitsy ohatra mihinana poma mihinana azy tsy condosine le izy fa kaki ohatra n'io kaki ngeza be io mihitsy kaki japonais moa zany io sa ino le ngeza be io kaki fonombo ozy ny gasy fa karepoana le izy fa tsy masaisay tsy mihinan-tenda tsy mihinan-dela de karazana kaki hafa izy iny misy karazana be dehibe moa ny kaki ny condosine le madinika indrindra le misy voniny fa ny kaki lehibe koa misy voniny fa mazana tsy de hita le voniny le kaki ngeza fa ny kaki madinika le lazain'olo fa condosine coin de Chine coin ohatran'ny point ny fanoratana azy zany fa ING ny rehefa farany ery coin de Chine na averenarana azy lasa hoe condosine fa rehefa tena jerena coin de Chine zavatra hafa le izy le poara le mafy be reny ny coin ary ny ana zany fa tsisy dirany saut de Chine sondra iny chou de Chine fa iny ndray fa mesaka fantsiny saut de Chine ary zany eritreretinao fa beoririky zany fangarongaro be be mihitsy le izy zany ka saut de Chine ary beoririky zany ka beoririky io fa io saut io ndray saut avy any Chine fatsakany io fa ny saut alona ao anaty ranona lashaut lay kaki mandritra ny 5, 9 na 7 andro de azo hoanina afaka ilay masaisay amin'ny tsirony iny hafa ny chou-fleur ndray iny ndray de le voninkazo tena mamay be mihitsy sina taony kay tsy hitanina leny ataovy mirivotra na atao fa zay fa ny solo rehefa alena sary foana le izy de lasa manao sotinina de tsy mety loatra ndray zay ny
zaho aloha zany nanga itantara alefa fa tsy saditiko zany tsy sadito aloha tantaraina satria hoe maka sujet tady sujet hafa ty tena any nandeha aloha rakoty sika resako indray le resaka betaky sam'izao ohatrany zatra tsikatro voaingakaingana indray le izy a rehefa amin'ny arivariva ry zalahy ohatrany tsy manao feny tsara zay de efa lasa sady le tsy feny tsara resako io tsy hoe resaka hoe asiona straponainsy sisa fa le hoe mbola misy seza tena malalaka tsara mihitsy ao anatin'le le fiara de le olona nefa hitanao mba mampanaelo any reraky ny asa fa ny bôsy de manenjika an'izy etsy aroa de ohatrany hoe somary miavinavina kely zany ve zany nitsarana an'izany sa inona la resako moa na tsikaritra kely an'le izy le tsy miandro feno zareo fa tonga de lasa fotsiny zay mantsy le fiafaran'ny resaka isy Larissa Omaly momba ny asa ny zavatra momba ny taxi be moa zany araka le resaka nataontsika teo hoe resana isan'andro le izy le izy amma asa ho an'ny vahoakany le izy satria fitateram-bahoaka service public de manahirana ny toetra za zany tsy manao safy be masina andreo hoe ny rehetra satria tena saron'ireo le manirikiry ny taxi be manana toetra mahafinaritra amin'ny resaka fitaterana de eo am'izay no mipetraka le fanontaniana hoe ny asa ve raha hitadiavam-bola de tianao ve le asa sa tazany ianao eny am-panaovana azy fa kirikiriny ianao fa vola le tadavina tsinona de ataonao le izy de misy keo ny fanofanana ny olona raisina hiasa tahaka ny receveur sy ny chauffeur amin'ny taxi be misy manao ny tompon'ny fiara misy manao ny coopérative fa raha atao zany ny fitsapakevim-bahoaka de manontany momba ny transport en commun ny taxi be sy ny sprinter sy ny crafter rehetrarehetra manerana an'Antananarivo de ny mpitaingina ny reny ny atao référendum de miteny hoe mahafapo anareo ve mino ah hevitro tia kanefa mino ah fa tsy no mandresy tsy mahafapo ny olona ny asa ataon'ny fitaterana amin'ny resaka taxi be de eo am'izay miteny hoe misy apahany tena mahafapo misy keo ny apahany nanao zay mety de rehefa mitazana ny sasany mahazo tombony kokoa amin'ny adalany de lasa miverina makany satria hatramin'izao aloha de zany tsy mahita mihitsy hoe ka hoe tena misy miteny de mitohy foana olona miteny hoe tsara kosa raha sady mahafinaritra misy toraka voninkazo indraindray fa tena rara be le izy mamba zafy ty zao anankiray hitako raha vao teny raim-bosy tonga de televimelona dolo amin'ny feo rehetra atao hoe raim-bosy kely fosina atao hoe kely fosina mba mangataka aminao 2 mars seul afaka vienao amin'ny sabotsy dozy sabotsy faharoambe folo afaka raha ohatra ka beso tsinjara toerana omenao a de manao fa raha fefahatelo kenda mariny azapanaovina anio ny tsikaritra tamin'ny alahady de ity avy eo Mbomiandra makaty kadimbahoaka ohatriny na sarandalana ho ianareo 700 nomeko ny 500 namerenana 100 de no niverina indray tamin'ny ariva avy eny Mbomiandra indray makaty mbola naveriny ihany le 100 fa ohatriny na sarandalana 500 raha misena kanefa ianao zao ohatra tany menakely avarabohitra tany menakely eny aminay lalana 1 kilometatra eo tsy maintsy 500 na alohanao raim-pozy betsaka mo izy mahafantatra le mahagaga mihitsy ny ohatr'izay zao fa raim-pozy le mitaingina mihitsy za hoe raim-pozy hoe tsy misy tapa-dalana intsony eny le tapa-dalana nge tsy misy fa ny afohin'ny lalana sa hoe ahena nisy amin'ny voanjo le tapa-dalana ne frais fa tsy tena géographie raha fahalalako azy lava ihany ange Mbomiandra mbarapatonga tia kadimbahoaka mety arakaraka le bus koa ngamba ny raim-bosy mety raim-bosy alohan'ny idirana de miresaka aloha za zao de manao ohatran'izany alohan'ny idirana de miteny aloha hoe mety an'izao ve fa rehefa le ao anatiny ao anao de zarany ary ianao vasoany ao mason'olona be de be mpiaraka kara tena ntononiny adala mihitsy 500 ihany io raim-bosy azetsy tamin'ny etsy avarabohitra 500 io ka izy nefa miteny izay etsy tio ihany teny azy fa amin'iny izy tsy afaka omenao tsiny satria tsy miteny meloa ianao fa raha niteny meloa ianao de sotra anao anaka nanoro hevitra fa hiteny meloa vao miakatra zany ohatriny ty zako manko manao ohatran'izay nefa natao resaka indray raim-bozy hoe sy ary zato ve ty janana ny raim-bozy izy
fitony loza tsy anao indray ara izany anao tovavy sy teny mba hita izy zany ohatra lasa hoe somary mamilafila ry zalahy rehefa miarivo nefa maraina ohatr'izao nke mitady eo laho aty le ho ariananiny ao aty le ariananiny daholo tsy maheno fameram-bola averina ianao dia efa ka izao ngery zareo ny fiara ampiasainy io zotra nandehanako tamin'ny alahady io tony le mazdasa inona le kelikely tony ireny nefa vitsy mpandeha tokotokony reny ing izy zany manao 500 de rony le bebe olona satria fiara lehibe ohatrany hoe sprinter reny tokony manao 400 raha ohatra tsy tapadalana ny teneniko raha lalana ohatra namboy miandrasy akadimbahoaka nambarako am'izay nefa de izay mifanohitra ihany aty le izy ny tompona andraikitry ny fiara anankiray manao taxi be zany eo ny tompony satria mody any amin'ny karazany an-trano iny rehefa riva moa zany fa ny coopérative ndray fitambarana olona tompona fiara maromaro de mampiditra fiara ao anatin'le coopérative ny coopérative de misy fitantanana zany amin'ny maha service public azy am'izay eo fa ny fifanarahana zany misy karazana écolazy alohan'ny taxi be miditra anaty coopérative zany de mitady vola le taxi be de misy versement ataony any amin'ny tompony fiara fa misy vola amin'ny fidirana anaty coopérative mba ho tantanana miaraka amin'ny maha service public azy am'izay eo zany ny ahitako hoe tsy ampy ny fiarahana miasa tsy ampy ny fanampiana-ny fahalalana hoe ahoana ny fomba mba hikonokononana ny mpandeha inona ny tokony mba atao coopérative sy le tompon'le fiara zany de rehefa aveo moa zany misy keo ny aty amin'ny fanjakana ny resaka commune sy ny resaka are resaka polisy zay iny zany ataontsika hoe service annexe iny zany satria mandrindra iny fa ny resaka hoe service amma asa atao amin'ny fitateram-bahoaka azy ny ametrahako foana fanontaniana matetika amin'ny taxi be mitady vola avenareo sa hitatitr'olona raha tena tian'le asa mitatitr'olona aloha zay vao de tsy tenany koe accessoirement fa azony vola io fahaizany mitatitr'olona io fa raha ohatra izy mandeha manjoloka mivarotrondro tsy mahazo vola noho io izy raha ohatra izy manao épicerie tsy mahazo vola noho io izy raha ohatra izy anao Jean-Jacques Oldman sy Cabrel tsy be pijery izy azonareo le tia tenenina mandehany am'le loha hevitritsika io ataontsika am'izao zany hoe io ny ataontsika hoe ainy de miroboka amin'io izy aloha fa raha ohatra misy olona anankiray na receveur izy na chauffeur izy na tompona fiara izy ka afaka misy asa ataony hafa zay tena mahaliana azy sady mahafinaritra anazy lasa izy makany ohatra hoe anao concession na tsaramaso de anao collecteur de manondrana ohatra eo am'izay zany hoe ianareo le tena miasa akaiky indrindra ny olona taterina dia ny chauffeur sy ny receveur mitatitr'olona nareo sa hitady vola ka hitany koa ty ary sao de misy fandraisandray le ohatran'izao hoe raha tambola kely izy inona ny asa tianao tsy tafiditra nisy anao pilote na roplanina izy reny raha marina le izy lasa tsy maintsy hoe io pilote de ligne izy de ligne malaza be français pilote na pilote eo misaotra am'le tomobila misaotra amin'ny falia mandrakarivo zany reo amin'ny faly ao miambadika manko miambadika manko de eto manonona an'ireo fandaharana ihany na ao amin'ny RTA na ao amin'ny Real TV na ao amin'ny TV plus sisy reny le etsona olona reny ohatra idondresaka moa zany fa hamaly hoe Abraham rehefa aveo chauffeurna taxi be sy receveur sy mpandeha mba apitao vidondresaka zay koa mampiakara olona tsotra de mampiakara tompo coopérative polisy de asio polisy milay asio raimbozy atsony de asio receveur chauffeur zay alaina mitsatoka fotsiny enao le miakatra ianao resaka atsoy aty amin'ny rivotra andaotsika iantso ho anareo coopérative sy tompona fiara mba andefaso receveur zay de le receveur le tena manao mihitsy hoe reny mihitsy alefa maketo anandramana an'le feo tena tsy mety le feo de eo am'izay le toetra zay am'izay hoe toetra mpanataterana an'le asa rehefa tonga ve izy any an-trano raha manambady izy na manana ray aman-dreny raha mbola tanora de hoe nafinaritra le asa androany zay tatitra olona izahay tonga teny amin'ny terminus tsara nafinaritra ny feo ako efa mba namboamboariko ny heliko efa mba madidio zavatra tsy namofopofona hoe tsy namofopofona hoe eny ny amin'ny akabeazany zany ny resaka resahan'ny olona de tsy maintsy mandeha ny olona satria mila mandeha taxi be efa betsaka ny antotanisa raha ny isana taxi be afaka mitatitra ny olona rehetra ampy rangaha ampy ny fiara raha ohatra ka fa eo amin'ny ditra mpitondrana am'izay
sy ny fomba fifanajana eny amin'ny are sy eo amin'y tapadalana sy tapadalana sy ny sisa sy ny eo am'izay lafiny rehetrarehetra zay teny grâce de eo foana raha maheno rivotra nareo anaty taxi be azo ovana le radio azo ovana fa eno tsara de misy apahany aminareo tena mahafinaritra anao fanamariana ny ray aman-dreny efa zokonjokony raha chauffeur ohatra ny dadafara ao dimapolo taona ohatra na dimapolo dadafara zao taona 133 savarangaizy amin'ny ankapobeny tena savarako ty za mijena za mitsy rehefa vanesapotsina meny fa io ny tena tonga ery ambody voany io fa raha mbola bany tanora loatra anay zao tsy tonga eny feonala mahitsy anao de efa arina de eo amin'ny resaka receveur am'izay voalohany aloha ny fomba fijerena any ao anaty fiara ny fomba fandraisana olona ny fomba fakana ny vola avy eo le misy le miantona kely eo arina le hoe mifokasigara kely de le atsipy de le miazakaza kely de midina elaisan'ireny aloha de tsy olano reseverina téléphérique mihitsy elaisany latsaky elaisany eo amboniny akatalava fa ahoana moa tafiditra am'zany tsy maintsy reo no raisina raha ohatra no sy no milatsaka eny ambany dio izy fa vazivazy zany a fa raha ny fisondrotana ao anatin'ny ara sosialy ihany koa raha reseverina taxi be izy zany de ny asa ataony ihany ny mety azahony an'ilay tombony kely any amin'ilay tompona fiara rehefa avy eo fa ny atao hoe didianty sy ny lazam-balala efa hatrany fimasy ny fibatana efa fantatrika zany satria raha ohatra ka enalina ny tokony arotsaka any amin'ny tompona fiara isan'andro ohatra de ny tompona fiara indray manao hoe batondrakitra réparation a de ny vola investissement ividy tobilena sady tsy manaona sy manahoana ny tena vola miditra amin'ilay taxi be raha miditra ao ianao zao androany maraina de cotinao mihitsy ny vola eny amin'ny receveur ohatrinona marina moa ny azo laisany de be de be moa le fimenomena mividina pièce sy ny resaka réparation sisia de hoe zay nge tena tsy mahazo tombony mihitsy am'ty miala ao anatin'le asa nareo fa lalana miaraha ohatra ka zay aninona aoko ny fantaniana mipetraka koa hoe ny fifanajana ve ny tokony ho izy amina mpandeha sy ny receveur sa ny receveur ny tokony hanaja kokoa amin'ny maha hoe olona samihafa ny mpandeha ny receveur de olona iray afaka ataony profilage ny profilage de hoe mitoetra ny lahy avy lahy le lahy io zany atao hoe fifankatiavana ihany ny atao hoe lahy raha ohatra ka de manana toetra manaja ve lahy nampianary ny tompona fiara sy ny coopérative avy eo ohatra raha zao ny fomba fihetsika amin'ireo mpandeha ireo fa ny mpandeha isan-karazany ka akoa mamborona mihitsy ny mpandeha zany hoe misy karazany be de be zay tsy hitovy misy ny olona tonga de manajy tsara misy manomana majinika tena manomana majinika mihitsy a de tonga de omena hoe ty le izy satria efa fantany misy ny olona tena hoe misy dikany am'le rarizato mahatonga an'le resaka rehefa mazava be zany masoratra reo tsisy tabatalana sy sisy fray iny tena tiana ho resahany iny ny resaka famerim-bola avy amin'ny receveur zay mampisalasala be ny olona indraindray hoe rehefa mitratoka mamidimerivo de mitodika folakatoka foana folakatoka foana mandrapa misalasala be misalasala be aloha iresaka kely momba zay vola madinika zay afa voateninareo rehefa maraina ianao ka manome azy 10,000 aloha ianao raha mise mijanonao izy fa tena tsisy majinika zay lafin'zay sao tena tsy mety zany ka zao en l'espèce ndraha danoara enoy tsara raha tsy mana majinika izy ka efa tafiditra ao anaty fiara le olona dia tsy maka frais izy fa entiny fotsiny zay noho izy raha ny tokony ho izy tsy mahazo mampidina olona izy noho ny vola any am-paosin'le olona tsy mahazo ka raha ohatra ka misy cahier de charge zay azotsika tsongolohana be tsisy an'izany mihitsy ao tompoko lasy tompoko vavo hoe rehefa tsy ampy majinika ny receveur anomezana famerim-bola anao de mahazo mampidina anao izy fa tsy milamina amin'ny fiaina ity manko raha gote kosa rehefa ariva manana majinika jerijery tovavy ohatra ny tady ame marina le hoe tsy ampy kosa majinika tovavy io zao kosa nefa ny fiarahamonina enoinao enoy ny fiarahamonina kosa nefa de izao mba miangavy ny mpandeha anomana majinika anaty vilany kely ao an-trano zay ampiasaina ampetrany anaty poketra foana iny andeha taxi be nefatra ianao mba manomana 500 fiarahamonina zay fa tsy misy lalam-panorenana koa ny anatin'ny cahier de charge amin'ny fiainan'ny olona miteny hoe enao de azo ampidinina raha tsy ampy kazazonao ka fatratrany le izy fa tsy arak'izay tena ny koatsay hoe eo amin'ny azy be raviny eo andravoangy no miakatra de eo any
Kany modika. Ay moa ay eo amin'ny lasantsy maty any ahidiny dia ahoana zany raha ohatra hoe sendra misy polisy mahita tampoka hoe manidina mampidina mpandeha izy na ny tokony ho bedy dia ianao voateny voatrerona izy voasazy zay no izy raha tokony raha raha-piarahamonina raha misy polisy ozy izy amin'ny fampidinana olona eny amin'ny tsiare raha ny tokony ho izy ianao raha mijery eo foana le polisy de ho hitan'ray koa ianao midina eo manaraka dia remise à l'ordre ny ataony ianao aloha amin'ny voalohany zany hoe treroniny ianao hoe mademoiselle ianao le miteny amin'ny RDJ le manolotra trophée any amin'ny RDJ mozika iny tsy eo midina fa le taxi be azo ny sazina zonge samy matsikaritra ianareo rehefa mandeha amin'ny ariva zalahy moa amin'ny ariva betsaka nefa mandeha mody aloha iny tsy resatsika iny fa ity any amin'ny zalahy na manao roa alina riary azy ianao sarantara mbola manana madinga izy na misiko kely amin'ny chauffeur izy roa alina de manana be dehibe mevo ka nahoany reny vola madinika be dehibe amin'ny rivo reny raha hitsinjovana an'ireo olona fantatra fa mety tsy anana madinika amin'nytso marainy rehefa mihaino ry zara manataonina sikitana telo le chauffeur de milamina be zay ny arakaraka mozika manrokototopady efa tsy maheno koa izy ihany koa mihaino hoe deux marches tolo-kevitra tsara fa le izy iverina any amin'ny mpandeha indray tsika satria ho mbola tsy nisy mihitsy polisy naka olona de nentina any amin'ny centrale satria tsy nipita ny pasazy mila atao an'izany koa mpandeha mila atao an'izany koa ny mpitaingina taxi be fa zao nefa ny fiarahamonina tokony apetraka mba miezary mpandeha mitondra majinika sahirana azo atao tokoa no miteny hoe sahirana ny receveur amerina ny aray alina ny roa alinanao amina frere ray ekeny zay fa tsisy mihitsy ny rariny sy ny marina ho tenenina ny receveur hoe mampidina olona tsy manana mba mijinika satria raha ohatra ka 7 ny olona mitaingina anatin'le taxi be ray na roa ny tena hita hoe manana zay olana lehibe zay fa amin'ny ankapobeny 2 zay mbola azony atao tia ny teneniko mpivarotra na ny mpivarotra ny tsena na ny épicerie na rehefa le manao an'le événement reny hitanareo de hivarotra de hoe misy fond de caisse raha ny tokony ho izy anjaran'ny tompona fiara any an-trano no manomana fond de caisse ho an'ny chauffeur ho an'le maraina hatramin'ny folo eo de rehefa aveo am'izay mandamina foana indray ny receveur hoe ty ohatrany any amin'ny caisse ny supermarché hoe tsy mampaninona ane manana karazana poketra na zavatra kely pratique hoe atony ariary zato de atony 200 fa hitanareo le fomba ataon'le roa na tika sibosiko ty le ohatran'izao de le atao ohatran'izao le vola le ohatran'izao mamboatra an'iny izy mandra-patoandro soarina tsara de le mifokasikaraka sady manimboatra le midina de le miazakazaka kely satria fa mezikarany le bandy le anakiray le ery fa zay efa nahita receveur tavetra ka tsy nahita le chauffeur tsy inona mivarina mieno an'le lolo sy ny tariny fa tavela de nanaraka taxi be ava le receveur fa le midikidiny reny le sipa manao receveur koa nefa nahita ragota ka le sipa mosahirakirana le microsse sahira izy microsse de farany aveo tsy netinidina ambatsy fa mafinaritra ary io koa atao hoana moa le hoe genre fa tsy olana misy vehivavy manao receveur tsy manina le izy fa izy ndray kosa rehefa miteny eny hoe mila jalambody kely tsy hoe any am'le toetra iraha miaina am'le mpandeha le izy kosa nge aloha e fa le mba mila mokondohana rokaroka jalambody any raha manao receveur satria ampahatsorana sy ampitiavana ny tenenana aminareo receveur sy aminareo chauffeur fa mpandeha koa misy tena manirikirika ary misy tena ratsy toetra mpandeha ary misy tena tsy mahalala fomba mpandeha fa zao zany raha mateny mba misana kely anao madama ndany anao mandeha taxi rehefa ngeza be izy ndany anao mandeha taxi rehefa tsy anina ozy izy evanao mba miteny mba misakisaka kely mba misakisana kely mafatarseanaka fa vehivavy ingy io e format ry 519 ny 519 misy manahirana eny miteny azy efa nenata ty zany mivony ana mipetraka fa nidinina akarivotra de iny fotsiny tena manahirana amilangilany ze fa ay am'izao fotoana zao moa zany apetraka anay fantanina corona sy ny sisy manao moa taxi be zao tsisy resaka zel zao de nefa tsisy tsony ary mbola misy hoe zao tsy manao zel de tsy manao hydro tsy manao kasposy de mandeha mafaka anala
rehefa kaikikaiky zandarina amin'ny polisy misy zay le teneniko zay hoe tsy manao kasibosy de rofina de lasa mandeha mamboatra kanaly mbola misy fa tsy indraindray fa tsy isan'andro ny ariva indrindrandrindra tena tsy misy tsony mihitsy ny fisamboana rehefa ariva fa de samy tsy manao zao mantsy ny tena olana ao anatin'ny fepetra sasatsasany a rehefa tsy ho tanteraka zato isan-jato izy a de ataovy misy sary raisina ohatra mba ampanaraka lalàna sasany satria raha ohatra ka ohatra hoe eto zao ohatra misy eto ambany eto ny atao zany le fanasaziny na taxibe io resako io zany de mandehana indray any amin'ny hafa indray hoe andana makery indray fa tsy vita ndray andro sy roa andro minitsy ny zavatra aloha le resantsika teo ny resaka kasibosy a za tsy miteny hoe aza rarahina ntsony ny adevitra momba ny kasibosy fa amin'ny ankapobeny ny olona efa tena naheno ary efa tena mahafantatra efa manao izy ny olona tsy manao kasibosy am'izao ka fa naheno tamin'ny tele naheno tamin'ny radio efa tsy rarahiny mihitsy le izy ka nahiteny ny-jato sy arivo ary ianao tsy kasibosy tsony resahana zavatra hafa zany zany hoe méthode de communication sy fandresen-dahatra zany io sady misy hirahira zany na misy chanson ny mampime zany ny hira zany efa vita zany miteny foana anisany hoe tsy voatery hoe manaraka rehefa hoe mpihira malaza ny alaina de hira misy ny hoe ataovy ny kasibosynao coronano sy drôlalikalikanao tsy voatery io zany hoe anaraka an'iny ny olona noho izany a tsy anisan'ny tena efficace à 100% izy zany ary ianao hoe be koty lasa jejo muzika koa fa izy zany teny andraimboso nga rehefa samy avy any Antsirabe de hoe zany tsy mahita ny be koty any Antsirabe azy io ohatra ny manao tsitipahatra aloha zany manao tsitipahatra aloha zany manao tsitipahatra an'izay popola efa mipetraka aty de mba makaty de mahafinaritra fa za mankany Antsirabe régulièrement hitako angenitra amin'ny be koty ao Ambabato Mangatsiaka mbola le hitanao misy voalopaka fanamarina kely ho an'le mangataka le numéro rehefa misy dokam-barotra kely rehefa aveo de tononina feo an'mbehivavy efa za efa ela be tsy mipoitra tele tato tonona feo ana vehivavy anankiray zay le numéro anankitelo de mihaino tsara fotsiny nareo 2 mars ataovy godara le ohatra 2 mars seul fa mbola mitadiny de Gabriel Rangaty le anino un enfant nu sénégalais Omar Sy zay samy hafa raisy reny zaza Sénégal mianjaka un enfant nu sénégalais zay fa zay efa nisy nanaofany enany tady hafa mihitsy io 2 mars seul aloha ny Goldman de aorina dokam-barotra tsy maintsy mahita ny Gabriel anankiray amengamenge kany amin'ny jele mamory des poules à nourrir des poules à nourrir des poules satria zany mamana kovavy de komoka ile nanao ana le nako zavatra mba tiako andramana le tsy ohatra hoe manao taxi be de ohatra hoe baronina mahavita receveur gote chauffeur de baronina raha receveur tsisy raha io midina tavy mitazona litala le marsapia iny manaraka le zakelatra zao fa zavatra tena tokony atao zany misy anarany zany raha tsy diso Rainbozo manao chauffeur de Larissa sy manao cadenceur Larissa cadenceuse allo izy receveur cadenceuse am'le genre ino moa ianao zany cadenceuse am'le kaoizy ianao zany le iny de Godara manao receveur misy caméra le natiny na ho fantatry ny olona sy tadidiny olona tsy olana le hoe aretsena avy le manao novegasy le hoe any iny de ohatra zany tsy fatako de Rainbozo manao betroka be misy toa de manao tonga betroka fa tsykasibosina hoe zay zavatra zany de ny olona sady memeny gagagaga fa zao le ataonareo zao le ataonareo comportement exemplaire pour un receveur fietsika mety indrindra amin'ny chauffeur sy ny receveur lalana dokam-barotra Découvrez Raya et le dernier dragon, le tout dernier film d'animation des studios Disney exclusivement au cinéma à Tananarive. Je m'appelle Raya. Notre pays est en guerre. Notre peuple ne parvient pas à s'entendre. Pour instaurer enfin la paix, nous devons retrouver le dernier dragon. Raya et le dernier dragon par les créateurs de La Reine des Neiges le 5 mars dans les salles de cinéma à Tananarive. Plus d'informations sur la page Facebook ciné.africa ou sur www.ciné.africa.
Sambasamba ho ampitondra fiara sy ireo orinasa mampiasa fiara eto Madagasikara. Manomboka izao izay manana carte Makigalana dia afaka misitraka fanamboarana vonjy-maika sy fitarihana maimaimpona ary tsy misy fetra. 420 ora amin'ny 420 ora, 7 andro amin'ny 7 andro. Raha sanatria maty na tratroza amin'ny fiaranao, antsoiny 032 11 185 66. Fandidin'izao ary ny carte Maki anao amin'ny alalan'ny mailaka la carte maki@galana.mg na 033 51 218 70. Tolota natao an'Antananarivo, Antsirabe ary Tomasina ao anatin'ny 100 km manodidina. Mpiara-miasa Vigie. Ever ready? Tapaka indray ny jiro. Apreta aloha le lampe de poche. Zay ary toa zarara mirehatra le izy. Tsy maninona izany fa aleo aloha alefako ny radio fa mangina loatra. Oa dray, nefa vao tamin'ny maraina daholo no nividianako pilina vaovao reo. Amin'ny manaraka ny pilina Everready ihany vidiana fa sady maharitra ny matanjaka. Ao ny 3 ampère le kely indrindra, ny 2 ampère lehibe kokoa ary ny LR20 ngeza indrindra. Everready, le pilina maharitra noho ny rehetra. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Le laharam-pinday 033 65 00966 na ny 032 32 05 266 ary ny 34 30 87 966. Izy telo zay. Dia afaka amin'ny 66 keo daholo tsika rehetra. Mandrosoa azy tompoko fa fotoana izao satria amin'ny valo zao. Nzay ny antso voalohany. Araba tompoko. Salame. Zao zany amin'ny fangatahako e. Zaraina teo hoe nigadra Nicolas Sarkozy, zaraina teo hoe nigadra ny président ny Barcelone. Amiko zany reny zavatra tara ho fantatra fotsiny. Fa mangataka antsika tena atao focus mihitsy le fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Ohatran'ny androany zao resaka taxi be misaotra betsaka. Satria tsy ferana fa mbola ny ankabeazantsika na dia eto Antananarivo fotsiny ary mbola miaina amin'ny resaka taxi be io. Sombotsombo fotsiny revo resaka Androany. Dia tsika te hitaiza be anazy amin'ny resaka efa avo lenta, nefa ny sainy mbola baraseo amin'le frustration isan'andro hoe ahoana indray ny taxi be, aiza indray ny sakafo hanina. Dia raha tsy any amin'le bazy iainana isan'andro mihitsy aloha no mila na dia voizina tany saina eto fotsiny ary mino fa efa misy fiantraikany izany. Fa raha jerena ny pyramide de Maslow mbola tsy afaka amin'le aty amin'ny fotony tsika. Mbola tsy afaka andinika lavitra amin'ny hoe ahoana ty resaka politika ty, faly fotsiny izy miaino an'io. Kanefa dia olom-pirenena. Tonga amin'le fitenenana hoe inona kiny idirako, tsy miditra any amin'ny kapoaka ambariko sy ny sisa. Fa miangavy atsika tena voiza atao focus foana le fiainana fotony le vahoaka na dia ny eto Antananarivo fotsiny ary efa zava-dehibe zany. Ohatry ny aty amin'ny commune Soavina zao tatatataiko foana fa mbola tsy misy fiovany, mbola tsy misy fiovany le fomba fiasan'le taxi be, tsy mety fahaiza lahy. Efa arotsaka ny CR efa zava-dehibe efa isaorana. Fa raha ny commune ny endrasana amin'ity resaka lalana ity ohatry ny endrasy hoe pôlozy izy. Fa miangavy amin'ny fitondram-panjakana jereo manodidina tsy ny Soavina ihany fa jereo ny periférie rehetra. Saotra tompoko. Makasitraka tompoko. Periférie moa zany efa coopérative hafa moa izy le manontany. Iny Itaosy zao efa fa mitovy ny tokony fiarahana miasa ny fomba hoe fiasana satria izay le tsy voaresantsika teo zany ny mpanao ny lalàna. Allo, eny tompoko. Allo, salama tompoko. Araba, salame. Le resaka taxi be sakilosako. Misy tadiditsika marina dôlodôlo reny rehetrarehetra reny hoe devoir an'le chauffeur, devoir amin'ny mpandeha. Fa le ditsika mpanetana, ny devoir de l'État
anjarany entany any tokony ametra toerana ho an'ny vahoaka amin'ny firenena. Fa imagineo hoe tsy misy an'ireo vandy rehetrarehetra reo mividy an'ireo taxi be sy taxi brosy camion manerana amin'ny Madagasikara reo. Izy zany no mitatitra an'ilay vahoaka tao amin'ilay toerana. Lalana adino, lalam-bitsy. La PPP raha tsy afaka miteny tsy amin'izay fotoana izay service public. Satria misy devoir be da be ao anatiny. Tout au moins amena aloha ny lalana, amena fampianarana. Ny olona rahantsika le olona tsy manana baka, manana permis, tokony le taxi be amin'io olona ambonimbony ao, tsy azonao sajina. Aiza tsy laminanao taxi sy bus io da jilambony zay le resaka transport eto amintsika ary nefa no elzeny ia ny tokony ho raisina amin'ny resaky ny namantsika miantso teo dia izao zany ny torapo any an-tsain'ny olona dia avoakany le izy fa eo zany ny jirama ny raisitsika ohatra tany am-panomboany any tamin'ny herinandro ny fitateram-bahoakany amin'ity ho an'ny mpanjifa tsotra tikano tsy tikano io revo io amin'izao aloha tsy misy afaka hoe ahoana le resaka fitaterana eny tompoko allo arahaba tompoko tany université ny Ankatso PDD zany lasa misy tranon'olona tsotra any anatin'le université dia io mahagagana andelalena 4 ans zao fa tranon'olona tena isan-karazany dia narea tamin'ny radio ndray mandeha fa tsy manana titre le olona nefa tamin'ny université dia zay mahagagana dia faharoa manaraka an'izany resaka patride teo ohatrany andeny amin'ny assemblée nationale raha diry za zany mipetraka fotoana maromaro teo atsara lalàna teo fa reo karan'ireo manana nationalité daholo dia iny an'le amin'ny télé misy an'iny rangaha le karana ohatrany hoe mampalahelo iny foana ohatrany tsy nahita afatsina zany hoe patride zany fa mampatahotra anazy zany dia hoe matahotra amin'ireto sinosy sivilanité fa inona vabovo tonga reto so dia reto tenan'io faherana eto satria tsika tsy manam-bola dia reo manam-bola zao zao reo hoe reo ampatelina kadim-bahoaka lasankarana manodidina masay lasankarana sy ny sinoa rano masay iny efa lasany daholo satria izy manam-bola dia raha tsy tsika zany manokatra manao lalàna ohatrany hoe amin'ny tenatsika any za raha ty apatsika angataka amin'ny godara hoe mba omeo ane ny lalàna hoe fananganana banky eto amintsika raha tsy mampatahotra saiko mety hoe androany na tsy androany ary fa fotoana hafa mba mangataka godara zany ameo an'le hoe lalàna fananganana banky eto amintsika fa tena ny za mahazo tombontsoa dia tsika amin'ny resaka patride mampatahotra any lalàna tsika ihany no sahirana eto rehefa avy sotra indrindra tikomba dia adinolahy dia mbo menavany foinjanaharo any vahoaka madinika ny tany ndao any dia adinolahy koa zay ndao lasy zao dia zao efa eno zany allo eny tompoko salama tompoko sare ia le resaka taxi be teo no somaro ohatrany hoe nahaliana ana ny eno azy marina ny tenen'le raha namana ray teo hoe tokony mba sovanina ihany le olona tokony haka anao permis sy ny tsy tokony anao satria raha ho anazy hoe ny mifaritra Ambohimanarina sy Vato Talatambasy akaikin'ire Zoky Gotiliva any somaro miteraka fahasorenana indraindray ny ataon'ny resevera ny ataon'ny chauffeur ny an-dalana ohatra hoe ao ana Ambohimanarina mandeha amin'ny 5 maraina zao ohatra tsy any anaty aria mihitsy ry zareo no mandray olona rehefa tenenina izy avy eo izy indray no mahivava tokony hoe misy formation ho an'ny olona tsirairay je manao taxi be na ho an'ny mpampiasa na ataoko hoe ho an'ny coopérative tokony manisy formation ho an'ny resevera sy ho an'ny chauffeur mihitsy aloha zany ahafahana mba hoe afaka mandray olona ara-dalàna izy mahay mamifanaja any anatin'le fitaterana zany
zay mihitsy misaotra ny lalana efa tery za zany manao an'izay fanamariana zay raha hoe avy eny Talatamaty makaty Analakely sy ny sisa dia misisika ane mahalana mihitsy ianao mahita hoe faferana taxi be hoe manao an'le ohatr'izao reny hoe badana raha fa tsy manino sy ny sisa allo fa ohatran'izay hoe RBJ ianao eny ary to ao ambadika eo ianao zany allo eny tompoko mandroso manaona tompoko tsara fa misaotra resaka trano-piatohana zany mba tiako resahana eto izy io ve mba misy fetrany hoe ohatra nanao lozanao tamin'ny fotoana sahala amizao dia afaka firy volana na afaka firy taona vaovao ray satria misy momba anazy zany zao tamin'ny novembre 2019 no donin'olona ny tomobile fa hatramin'izao dia rehefa mba manontanytany any dia hoe mbola sy mivaly ka izao no fipetrany moko fotona indray izy fotona angambany dia tapaka ela zany hoe za aloha zany ao amin'ny trano fiatohako zay tsy tononona aloha zany famanjanahana dia nafapo any fiaraha-miasa satria ry zareo mihitsy sady miteny izy no hitako amin'le asa hoe angena izy izy le tena beo tsy tononinao nga le sarkozy le nandoa ohatra ho azy ny teneniko zany satria ohatra ny ela ihany ny azy zany arakaraka le dossier sa hoe inona no mitranga tsy hay na koa arakaraka le olona mystère nino manko efa mialaala eny tompoko arahaba neny salama mama ia zao fombako manana ny voalazan'ilay lehilahy miteny voalohany teo hoe ireo no manodidina misaotra tompoko dia tsy fantatro fa misy teny tafavoaka misoratra ny soratako ty hoe aza mandrora mitsilana ny zavatra tianao atao amin'ny tenanao dia aza atao amin'ny hafa ny tody tsy misy fa ny atao roa miverina ny vavaka ihany no zavatra misaotra tompoko dia ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara tena mampiteny monaka dia manaitra ny tompona ndraikitra amin'izany fa dia tsy afantatra mihitsy izy ity fa niala botra amin'izany tena raharaha mihitsy misaotra tompoko dia mirary soantsika malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra naiza misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny tsy salama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy tsy akanavaka manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany dia kokoa aby ho an'ny malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara indrindra nareo izy moa izy teo ambany dily ny tenen'ny Francis Turbo teo tamin'ny marainy kokoa anareo aby tompoko saotra tompoko nareo ve efa mandrora mitsilany fa izy anankiroa izy miaraka samy mitsilany eo izy roa arakaraka ny tsisy hoa efa nahita zany ve raha mivilana molony mety milalao angamba ka mety azo atao angamba na ohatra zany inona moa le raha misety eo tamina hoe manana baka misy tsy manana baka koa nefa ny eo manko manjara zay zao tsy mety tsika rehetra miarabtsika aloha dia tompoko dia miaraba ny mpiainiko misy zavatra maromaro amresahantsika eto moa zany resaka taxi be fa ny any tena tiako resahana dia resaka hoe ny fitezana ny ara-piarahamonina mihitsy tiako mety mahafoaka anazy ve ny resaka éducation satria ny zavatra anankiray zao taxi be io ny voaresaka fa any anatina birao sy any anatina sihatra zavatra be dia be any be dia be ny tranga misy any tiako rezahana zany hoe misy zao orinasa anankiray tena tsy horesahako moa izy fa tena ampianarina mihitsy pompiste reny izy fa tsy horesahako hoe tena vao tonga ny olona dia tsy maintsy miaraba manahoana tompoko manana tompoko zany hoe tena ampianarina mihitsy zany hoe ohatr'izao fomba fandraisana tena hoe fitezana le izy abazé amin'izay zavatra abazé amina zavatra ohatr'izany zany le zavatra anankiray isan'ny resaka koa te hoe resaka banky ana hoe tokony misy banque de développement ho atsika tena marina zany satria tsy horesahana fotsiny ny tsika rehetrarehetra hoe ohatrina taux d'intérêt alain'izay banque m'existe eto
tsy resahana zany fa zay aloha zany misy fa jainay zany ary tokony mba mitady hoe inona ny banque de développement banque ho an'ny fampandrosoana mba hanosika ny olona tsirairay avy amina hoe intérêt be dia be nefa firenena manao an'izany zavatra ohatr'izany zany no hoe tokony mba hoe inona zany satria tsy dia ny resaka io moa zany resaka éducation sy rehetrarehetrarehetra hoe mbola any amin'ny tanora mbola zaza mihitsy dia efa tokony tezaina ny zaza hoe ohatr'izao ny raha misy raha mafanena amin'olona zokinao dia tokony miarahaba, raha mandray zavatra tokony misaotra, raha manao zavatra raha misy zavatra ohatr'izany tsy tokony hoe fitezana zany efa tokony atao zany mety tsy fantatra mety tokony mba hoe mapetraka tsaratsara kokoa. Misaotra anao. Ny fampitahana ataoko rehefa miala ny renivohitra sy ny tanan-dehibe dia mbola misy mihitsy ny atao hoe mpiasa be votinanatra zany hoe tsara fitazana fa zao le agressivité professionnelle indray no lasa olana amin'ireny mpiasa be votinanatra ireny. Inona mpiasa be votinanatra ka manao mba ilalana nanao firaisana ary votinanatra allo na mivady indray azafady hitrako mafimafy ary fa somary miteny mafimafy kely manakakikaiky zavatra tsikafika moa zany zavatra hitapitapiny amin'ny fokotany manjaka fokotany manjaka ilafy manjaka commune katikely ilafy katikely ilafy ia nahita Lémurien mandehandeha ihany io mantsy nefa Lémurien tsy tokony misy mandehandeha ihany indrindra eo katikely manao quartier libre izy ka Lémurien rehetra nefa efa espèce protégée nefa iny hitako mandehandeha eo amin'ny fokotany manjaka ao matoy tonga ao zany tsy maintsy nisy nitondra io zany hoe na nisy nangalatra na domestique ny olona zany tonga ao amin'ny fokotany manjaka io nitako fo maraina teo dia iantso ny tompony andraikitra zany raha maheno koa raha le olona nitondra azy koa mba maheno dia mba averina any amin'izay tokony hoe isian'le biby zany fa reny zany efa biby efa saropande hoe tokony saropany amin'ireny zany tsika fa dia mipetraka eny amin'ny étalage eny amin'ilay tsena hoe lisy dia zangangapena taxi be nahita an'le izy folakatoka amin'izay Jean Godard ianao mandalo dia izay aloha ny hitako zany dia hoe raha maheno tompony andraikitra mba hidina sur terrain raha le tompony le nitondra anazy koa raha maheno mba tokony zabatena allo rambe malemy izay aloha ny amin'io zany tsy nalainao numéro le izy koa iny nitanareo eny misy réserverana taxi be sady mahalala fomba be izy no manana majinika merenana ny olona no sady mahay mandamina ny ao anatiny izy ary dia teny chauffeur izy rehefa tsy mijanona tsara amin'ny sisiny à droite rehefa mijanona amin'ny aria iny miantso ny tompony andraikitra alaivo iny fa espèce en voie de protéger koa iny allo manatanareo rehetrarehetra tonga dia manatanareo mitambatra zao hoe resaka taxi be ny resaka mahafinaritra le izy fa izy raha mijerinareo ohatran'ny taxi be tsy hoe ohatrany mitovy amin'ny taxi be daholo mibirao indrindra fa mibirao am-panjakana rehetra sy eo am'lay daholo eo amin'ny toerana misy anazy io nefa tena toetsaina resevera miala tsiny eo resevera sy chauffeur fa tsy hoe nareo akory ny ambany fisainana fa mitovy aminareo daholo le birao rehefa sy eo am'lay daholo efa amin'ny toerana io za zao ty efa niteny tamin'ny mandera taditiny Larisa zava sira fa misy birao hitambaranareo ao dia misy ordinateur dia misy clavier dia impiry Larisa mamafa ny clavier io dia ny taxi be anankiray rehefa mba impiry ny tonga eo amin'ny 10 minutes dia mba mandraiky fafa ve ny resevera mba mamafa ny taxi be io fa tsy voafafy io fa manandra mange Larisa mametraka hoe fonina fidikom anankiray tsy misisy nefa dia jereva rapiso fa mbola hitany Larisa ao rapiso maraina ao anaty taxi be io ao anaty taxi be dia ty rehefa mandeha taxi be nareo dia mandeha tsara le tandreny fa sefy-botany ao dia milamina dia tena milamina tsara zalahy sefra lavany ao atao fa sefra lavany ao tonga dia mandeha daholo dia mandeha fa maninona raha mba mandeha ampanadana dia zarety sika miteny foana hoe manatsaalalany atao ara-dalany dia ny anay manara-penitra no izy fa tsy manara-dalàna ka maninona raha mba atao mitambatra ny manara-penitra sy ny manara-dalàna dia milay be tsika gasy namany tsisy ohatrantsika manara-dalam-penitra nga tsy haiko reo ny tena marina raha gody fa dia zay ny tiako tenenina
dia tiako anankiray na taxi be mandeha tsara zao le vaovao mandeha vaovao na mandeha midivotra tantantantantany dia tapahan-dalatampoka le izy dia efa nandeha hira le mampandeha fitombenany ireny dia mba miteny ianao amba avy mba overanga le radio zay le fiteny ovay le radio ty ovaiko inona ntsony ary radio io fa miovaovao raha misy any aminao dia le onde le sy miovaina fa tsy le radio no ovaina ka zay no tiako dia ozy amantsy le chauffeur tsy fatoro fe fa mpanjaka dia ozy raha mpanjaka ianao ozy tsy nandeha nilanjaina hoe tenenao amin'ny patron anao fa za mpanjaka anao tsy marina zay ny teniko hoe za mpanjaka anao dia antany eo amin'ny patron anao hoe mpanjaka very mpandeha reo za tsy mpanjaka iny aloha le meko mpanjaka anay ato tsy azo an'le dakatsita maso mba teneny zareo afaka atao aminazy zany hoe mpanjaka ngereo olona vetinareo fa tsy misakafo izy raha tsy misy olona mitaingina ny taxi be any raha betsaka dia bonjourné raha risa toy izao le sahako am'le misisika le taxi be za mitondra fiara ako zany dia le olona mpandeha ho a tena inévitablement ary tsy maintsy misy mpandeha anankiray roa ao anaty le taxi be tsy maintsy mitena mba mialala jairakoty ianareo aneo raha ohatra ka zany mandeha eo aloha dia nareo aoriana keka nareo tonga folo seconde aorianako any amin'ny are matiatoka ve nefany le conduite dangereuse zany am'le te misisika anay zany teo kazo tompoko salama tompoko menandray rehefa miresaka taxi be any sika dia misy an'le taxi be anakirona linina anakirona telo manao lava be ry zareo zany miainga amin'ny toerana ray dia manao terminus lava be dia rehefa eny tandehanina anontaniany le olona vao miditra an'iny ianao dia tsy hoentiny reo vany amin'ilay farany misy an'izay tokony tsy miasa amin'le linina lava be izy rehefa manao an'izay fa atao mifoifoy ny linina fa tsy mieritreritra ny akafiriny roa izy zany tiany hoe miala le olona dia olona ny espresoiny ao anaty bus hoe brique be ohatr' izany tena indraindray toana foniny olona ary dia manarak'izay koa tsika mpianatra katso zany betsaka amin'ny mpianatra katso nijaly tamin'izany taxi be zany zao mpianatra katso mety efa mba manana responsabilité any le bebe sy karazany any mba tsy ireo zany sika ireo fa mijaly ireo ohatrany tsy hoe tsika zao efa mitondra tomobile sy ny karazany dia tsy hoe manao rin-dasa tsitsarony fa tsy ireo zandry kely misofo rehetrarehetra ireo sotra tompoko le resaka mampitahany karazana orinasa mitovy ohatra ny mpivarotra lasansy manana station tsy manonona fa tonga dia mahafantatra nareo raha miaino amin'ireo opérateurna lasansy ireo ka manana station misy tena milay tsara fandray kilia araba tompoko salama tsara va dia soromanidy any miantso nga maheno any maheno tapitapy zay misaotra nareo miaino ia manina momba fanamariana tsara kosa mba teo entiko zay aloha efa mba mandalo any andrevohitra any tena dia mahita an'le sifera resaresa kosa manatsotra vola daholo manatsotra vola fa tsy volo vola ka vola na miforiporitra be raha volanao dia atsotra zalavo makasitraka masoto daholo tena le resaka le hoe service amin'ny station teneniko zay maro ianareo samy mivarotra lasansy aloha nareo sy rehefa mahazo lasansy zay makeo fa misy aminareo tena tsara fanofanana tsara fampianarana ny fandaminana ny fiara tonga ny fahalalam-pomba ny akanjo tena fantatrareo zalahy zany teneniko zany fatatsy salame tsara any amin'ny rivotra ve ny tompoko hitanao misy zavatr'olona hitanay raha tany amin'ny reny 4 tany amin'ny anaran'ny rakotoary fo Christian zay le izy olona teraka tany France dia misy vola tao anatiny misy permis karapanondro carte visa carte bancaire io numéroako dia raha ohatra hoe mba azonareo alefa dia mba alefaso kely fa sody mampalahelo le olona rakotoary fo Christian hita tany lalam-pirenena fa tatadiny mankasitraka anao io misy vola hoe tao anatiny teneny tsy very le vola
mahafinaritra zany ny olona malala-tsaina mifampitsinjo amin'ny olom-pirenena namany taxi be koa zany ndray arakaraka miranao ny chauffeur ny fomba fitondrany fa na tsy mitoetratsika mihitsy zany le marina tsy tanina taxi be fa tany amina dokotera atao hoe spesialista zany de andefany de sy misalysafa ny ao anatiny zany isaka kisikisy kely mijery Facebook angamba miaraka amin'ny ray aman-dreniny tapatapaka ray aman-dreny sa tonga saina angamba de teny tamina zany mitsanganana fa lafa rehetra misendriny any lasa mitsangana ka izy miverika hoe mato olona mavita mandeha amina spesialista zany angamba olona hoe tena manana faripahaizany any manana farim-pananany any manana fahaizany ainy hoe tena mahatsapa zany misy olon dehibe miditsy eo de mba mitsangana mazavazava tapatapaka be le dia somary sarotrarotra hoe olona nandeha tany amin'ny toerana ray izay mety ahitana mba olona manana ny mety manana eny nefa nisy zatra nataondra roa zany ohatrany kakabotainy teny tsara allo eny tompoko rahabe raha malalainy ty miantsy faly miarabatsika rehetra ferlamendy miantsy fa ohatrany naman'le namana ny teny voaloha hoe tokony izy makasika ny fiainan'ny olona ihany le sana zao za zany mba mangataka hoe alohatsika mitarika an'izay efa nataotsika hatramin'izay ihany misitona ny olona miakatra tsika fa tsy misitona ny olona miverina hoe takatry ny sainareo ihany resahanay tsy hoe zay takatry ny sainareo ihany resahanay fa tsika tokony mba mifampisitona miakatra mihitsy zany amin'ny fahalalan-tsaina sy ny fahatakarana culture générale ilain'ny olona zany de mila resahany eto daholo fa tsy hoe momba vary sy ny kapoka ihany no resahany eto faharoa manarakarak'izay am'izay resaka zay ihany hitaritako azy hoe somary malahelo fa misy économiste miresaka ao anaty Facebook ao makasika ny resaka téléphérique hoe fanjakana ve misaina fa 2 milliards de dollars ve olona anina ny téléphérique tokony économiste tokony mitarika ny olona anazava ny olona hoe ny bailleur de fonds no mitondra ny projet-any de miaraka ny vola de miteny izy hoe mety aminareo ve ty projet anay miaraka amin'ty vola ty de ohatr'izao ny fomba amerenanareo anazy afaka zao taona fa tsy hoe misy hoe tsy misy vola ary malagasy de inona ny projet tianareo atao amin'ilay izy zay zany le resaka téléphérique ny bailleur de fonds no mitondra an'iny ohatr' zany koa reny panneau solaire bailleur de fonds zany no mitondra an'ireny hoe ty misy projet de mety amin'ny malagasy de ny resaka taxi be ny ao anaty taxi be raha ngamba mangataka ny chauffeur zany ho an'izay olona mandeha taxi be manana taxi be hoe alao mba hira ny alefanina fa émission mampirahiny malagasy ohatr'izao rivotra sy ny sisa zao fa raha vao hoe na ianao mandefa tambatra na ianao mandefa miara-manonja de lasa manana prison parti zany ianao de misy olona zany tsy tianao hiditra ao anaty fiaranao ve zany tsy tokony manao azany tsika fa na mozika iraitranrehetra ny alefanao ao na rivotra ny alefanao ao zany de mba zavatra mahafinaritra tokony misy caractère misy tenga manaiky misy mialy eo fatany eo de ny anankiray farany makasika ny baolina kitra faharoa zao mibary sara goty Real fahatelo raikirainy nataony maly doka kely aloha de fa vita kely aloha Kubaena, lama itenao, salsa farelalano, fatapatamrenalano, isarua ken. Kubaena kundu. Kubaena fresh. Kubai, be otrikay, mety ho andretra. Kubai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kiba na sorti tu azafady. Merci ah. Ai sorti tu. Ona zany mifandeha amin'ny toso. Tu tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ai. Marary kiba anao zany. Alors ngamba indramo kely aloha zany papier toilette sorti tu anao zany. Merci ranga. Sao de mba misy vese azo-dramo kely aloha zafady. Nazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Sorti-Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille.
Une grande première pour les automobilistes et les entreprises disposant d'une flotte de véhicules à Madagascar. Les détenteurs de la carte Maki Kalana bénéficient désormais du dépannage et du remorquage gratuit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas de panne ou d'accident, appelez le 032 11 185 66. Pour bénéficier de ce service exclusif, commandez votre carte Maki par mail à l'adresse lacartemaki@galana.mg ou au 033 51 218 70. Service disponible à Antananarivo, un Tirabé ou un Masm, s'étendant sur un rayon de 100 km en partenariat avec Vigie. Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Ahoana zany ny fandehan'ny toa sao? Toa no tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevana. Ay. Marary kibo ianao zany. Aleo rangamba indraminy kely aloha izany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy vese azo indramina kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorty doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Mandrosoa le sonora. Universal Empor ihany no vanarina Batimax eto Tsaralalàna. Gaga fa tena ohatra moderna be mihitsy ato a. Ny magasin lasa moderna fa ny entana sy ny vidiny tsy miova ka. Dahora fa mila manampy fitaovana mihitsy azao satria nahafa-po ahy ilay milina fitombaro vidiko tato. Ho antsika tatrà tonga mitsidika amin'ny Batimax ao Tsaralalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena toy ny décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Waouh! De nouvelles chaînes avec des super émissions débarquent sur les bouquets Canal+. Retrouvez dès maintenant la chaîne Cuisine pour les amateurs de cuisine, TF1 Films et séries pour les passionnés de cinéma, Nickelodeon Junior pour apprendre tout en s'amusant. Il y en a pour tous les goûts, n'est-ce pas? Alors qu'attendez-vous? Réabonnez-vous vite dans les points de vente Canal+. Les bouquets Canal+. RDJ Amsiv Maraina. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Ano any misy cyber dia misy hoe impression dia misy hoe 16 ans. 16 le izy. Tomba masoko eto zao misy castinao dia any Ambohijanaka ambadiky ny terrain. Dia le fanoratana ilay terrain TERIN. Maro izy reto, maro eny an-dalana eny sy eny an-tanàna eny. Zahako dia tsy mba pombany miteny hoe rehefa azon'ny olona dia mety tsia tompoko mandrakizay tory. Tsia. Ahitsy. Ny antony zany nahatonga ny resako tsika teo. Ok. Zay ka. Nga tsisy vahiny? Tsisy vahiny aloha hatreto. Za vonona raha voatra ka e. Efa niresaka aloha hevitritsika sy ny zavatra resantsika manko maro zany raha ohatra ka hoe mbola roritiny satria le resaka fifampitaizana teo namafisin'ny Radio Kotomalala teo moa le izy isika lasa mihazatra hitanareo zao ontsa foana ako zany isaky ny mijery baolina kitra zao na amin'ny télé andre match angeza be reny mahita ny kianjan'ny Olympique de Marseille, mahita ny Vélodrome zany mahita ny kianja nanaovana ny baolina omaly tamin'ny Real sy ny kianja le ngeza be le any ivelany nitsika koa moa izy kianja lehibe koa tsika rehefa misy kianja lehibe isika ao anatin'ny fiainana ny corona mahazava ho azy no mahatonga an'izany resaka zany fa malahelo foana malahelo ny fomba iainana an'le kitra hoe mitovy daholo mihitsy zany am'izao na olona mipetraka ao Madrid na izahako eny Talata maty rehefa mandeha ny Real sy ny Real Sociedad samy eo anoloan'ny télé ny miaino eny amin'ny manodidina ny kianja ono ohatra nefa misy fandrarana koa zany hoe tsy afaka hitangoronana be arakaraka le zavatra mitranga moa zany satria ny Paris Saint-Germain zao tena tangorona ihany le roa talohan'le izy io dia miankina amin'le fepetra isan-karazany zao am'izay le mipetraka le fanontaniana any Fandriana ohatra dia nametraka afatra foana le namana ny baolina ohatra nefa mandeha baolina ny resan'le namana fa ny spectacle ozy tena tsy mahazo autorisation mihitsy nefa toerana presque mitovy no anaovana an'le izy apetraka izay fanontaniana izay dia ampitainy izay satria anaty telefonako dia nisy afatra ho an'ny Larissa inona le izy iny nisoratra anarana nanao fifaninanana amin'ny École Nationale de Sport ENS le olona de sport anao fifaninanana le olona atao efa vita angamba le izy fa tantaraiko ihany le fanamariana dia amafisinao fa lasa taty le afatra
aty amiko misy SMS mana Larissa anao an'le fanadinana izy a de efa ny andro ray alohan'le izy mbola tsy fantatra izy ny toerana anaovana an'le izy zany hoe fifanana hiditra amin'ny école nationale de sport zany a dia tsy fantatra hoe eny am-pefolosa tany Akatso no natao le izy rehefa nanontany zao de tsy nisy valiny zay ny fitaranana nataon'le olona ka mino efa lamina satria to efa vita ngamba zay fifaninana zay azoko tsara ngizany tsy nanao de zay ny tsy haiko hoe nanao satria raha iandro ohatry ny fanarahan'izay message izay moa zava ohatry ny sady tokotsina fa nefa ny tokony ihany tokony afaka fa fanamariana omen'le olona zay sika mantsety matetika amin'ny resaka hoe traikefa sy ny fa zavatra tenena ohatrin'izany rehefa hitanao fa me manakaiky le fotoana de aleo manatona tompon'andraikitra foana satria raha hoe ray andro nitovy an'le olona an'le ankizy le tsy nahazo convocation le concours teny Akatso any zao zay an'izay olona zay de aleo manatona tompon'andraikitra foana ihany hoe taiza hoaiza le olana efa lasa le dossier ohatra zao le tam'le hoe resaka postra iny de postra aiza ny tokony anatona efa nandeha teny Akatso izy tokony mandeha any amin'ny postra hoe efa naninona no tsy tonga tsy lasa ny convocation eo zay ka zay ny anaka raha tsy zany de tonga de vahiny amin'ny Salaoais mbola mafisina ihany ny resaka agenda atsika zany a zay iantsona ny mpakafisy mpiondana any Jean-Jacques Goldman sy Francis Cabrel omaly moa zany teto ny tantara momba ny hoe resaka Jean-Jacques Goldman ny tantarany zany hoe ao anatin'ny fakafizana an'le mpanakanto zany a mozika aloha zany ny tena fototra ny engana ao anatin'le izy fa rehefa avy eo a de mandinika sy mamakafaka momba an'le olona satria mahafinaritra ohatranahy moa zany tsy inona tamin'ny taona 2020 a dia anisan'ny tonga tsy nanana be teny anoloan'ny gymnase Mahamasina ako ary tena nikorotana tanteraka moa zany le izy a nampalahelo ihany satria raha nizatra nahazo an'le tarika tam'izay tsy verina taty Madagasikara izy 10 taona taty aoriana nefa de niverina izy tamin'ny teo Mahamasina zay a tsy tadidiko tsony na vita na tsy vita ny fampisehoana fa teo amin'ny compte patron sur moi no nanomboka ny fampitoratora-bato satria angamba ny 5 amin'ny olona tao anatiny ny olona taty ivelany tam'izay fa ny gymnase Mahamasina nanaovana ny seho tam'izay tarika olana zay tamin'ny fikarakarana satria hatramina tale mpitatana na resaka orinasa ohatran'izany sampatra rasy izy voaroaka mihitsy tam'izay lafa zay Jean-Jacques Goldman zay tamin'ny fotoanany là-bas zay de niverina ihany izy tamin'ny tournée en passant tamin'ny 790 nanao fampisehoana 3 tao amin'ny Palais des Sports de nafinaritra zay seho zay satria ny teny izy hoe nanisy ara ny zavatra nitranga tamin'ny 89 tiako fa mbola niverina de ao anirany ira voalohany nataony arak'le nyteneniko maly ampahantsorana hoe izy amin'ny fahatsorana hoe t-shirt nanaovany balance nanaovany spectacle i Jean-Jacques Goldman hoe mipetraka any Londres amin'izao a satria izy nampiana-janaka fa tsy hay izy fa ohatrany hoe lasa niverina any Marseille izy fa ny fiainany moa zany de tsy ambaratelo be satria izy ny olona miaina tsotra indrindra arak'le resaka teo Francis Cabrel indray amin'ny resaka hoe gitara sy amin'ny resaka hoe culture gitara any amin'ny faritra atsimon'ny France dia izay no mahatonga azy ho nalaza aloha fa ny laza moa zany tonga rehefa misy le talenta kolokoloina izy dia poety zany hoe rehefa miaino ny tonokiran'ny Francis Cabrel de le olona poety aloha no tena hitanao de rehefa avy eo enonao nefa ny hira de hitanao mihitsy hoe tsara ny mozikaly efa ny eo amboniny raha ny hira Petite Marie izy tamin'ny télévision frantsay nankalaza azy tamin'ny voalohany zany de nomezany olona izy amin'ny accent ny any atsimo iny zany hoe ohatrany zany hoe raha ohatra ka mihira Antananarivo ny olona zany de manao sy manao Besleo sy manao sianaka sy manao sianaka mijery jazz sy ny de le ohatrany hoe nomezan'le olona le Petite Marie le hoe tu as versé sur ma vie des milliers de roses de une rose iny zany nomezan'ny olona tam'izay satria rose de matahotra mandeha roplanina izy aloha zany de misy hirany mihitsy hoe j'ai peur de l'avion zay anatin'ny album anankiray efa taloloha mateza dinihana ny hiran'ny Francis Cabrel nefa misy ny tena tsotra indrindra ohatran'ny l'encre de tes yeux je l'aime à mourir sy ny sisa de ny fisafidianana ny hira atao sarotra raha anao seho anankiray zany zay anao interprétation na hiran'ny Francis Cabrel sy Jean-Jacques Goldman de azoko atao raha izaho manokana hoe ao anatina hira 200 ny safidianana hira 30 ho atao de ny mety ho voarain'ny olona sy mahafinaritra ny olona eo mpianona ny roapatelony
fa ny ampahatelony kosa dia hira ho an'ireo tena mpiondana inconditionnel. Mba tsy tenena koe raha ohatra ka atao zany misy hiran'ny Francis Cabrel atao hoe Saïd et Mohamed, tena raha vao manontany olona tsotra aloha zany hoe tsy mpiondana dia tsy mahalala hoe hira ohatry ny ahoana ary zany izy zany. Hira momba ny fanavahana ny ankizy noho ny fiaviany sy ny anarany zany izy zany. Rehefa vakiana ilay tononkira dia zanaka vehivavy mpiasana hôtely, zany hoe femme de ménage izy rola. Dia rehefa avy eo nefa izy niady mafy dia tafita sy ny sisa. Mahafinaritra zany zavatra zany tantara le ibarona koa angamba olona sy asio super glou io. Mahafinaritra zany tantara zany satria dia amin'ny 12 Marsa etsy amin'ny Plaza no anaovana an'izay seho izay Integral Night le izy ho an'ireo izay mbola tsy tena mpijery Integral Night izay karakarain'ny Plaza. Ny medley izay ny tenako manokana azy dia tsy manao medley eny an-tsehatra, fa ny medley dia hira natao nanoraisina feo mba entina mba hakalazana ny fampisehoana anankiray. Fa rehefa ao anatin'ny seho tsisy medley. Fa tonga matetika moa zany ny mpihira malaza rehefa miverina amin'ny mpihira malagasy ohatra misy Ntsakatiny, Lola, misy Popy, misy Body, misy zay azoko an-tsaina zany, dia misy medley ny seho ataony satria tsy vita daholo ny hira rehetra amin'ilay tompon-kira io momba tanteraka an'izay satria amin'izay mba falifaly ny olona nataony daholo kosa ty na tanaty medley fotsiny azy. Fa amin'ity seho ataonay ity zao dia tsisy medley ka. Tsisy medley dia ny hoezahana ao anatin'ilay izy zany ao anatin'ny répétition dia maka volotany tsara. Fa saingy izao kosa nefa misy vehivavy zao mihira miaraka aminay ao, Paty Andreasy, Malala ny Irainy, Elsie, dia na ny clé ny hira no mety miova, ovaina ny clé ny hira na mety mifandimbotra zareo zany dia miaraka. Dia misy koa nefa hira ohatran'ny hoe il faudra leur dire, tu es de ma famille, puisque tu pars. Tsy mandeha micro nzao, mandeha ihany ve? Tsy henoko ato lahy. Mitenena hoe Larissa. Ao, maheno. 2 mars seul hoe. Zay maheno. Tsy mandeha ny andre. Tsy mandeha ny anao. Tsy mandeha. Ny zavatra nitenen'ny baronina teo ry havana dia hoe sao dia misy anaka hijery ny fampisehoana io zany ka mieritreritra hoe nga tsisy medley. Medley dia fitambatambara-kira. Sao mantsy dia isy anaka indray menimenina hoe isy anaka mijery medley ony hoe ina koa ty fiefana hira mandeha ty mihetsika ty. Ary tsisy refrain tsy ampy vola vidanana anazy. Mahafinaritra amin'ny tantaran'izany. Mahafinaritra any hoe ohatra zao zany mankafy an'ny Platini sy mankafy an'ny Maradona dia azonareo anontanianako zany ny fiainany ka ny fiainany amin'ny fiainany manokana nefa tsy tena tsara hoe tantaraina be, fa rehefa tena tianao le mpihira dia vakianao ny boky momba azy mba hahafahanao comprendre. Satria za zao manana boky Michael Jackson ohatra zany ny fitambarany raha ohatra ka dia rehefa mamaky an'ilay boky ianao ho an'ny olona biographe sy ho an'ny olona manao fanadihadiana dia miresaka momba azy olona izy fa izy atao hoe victime izy fa tsy dia voly ohatra. Satria matetika manko ny fanazavana ny ara-piarahamonina ohatra ny resaka fitaizana ankizy le hoe tsy mahazo mikapoka, zay raha nga hikapoka asio kamerany atokotaninay raha ohatra ka azonareo le amafisan-doha kely nandray amina zavatra sasany. Victime amin'ny ankapobeny amin'ny fiarahamonina sy ny fiainana radiniana na misy fahasambarana lehibe aza eo amin'ny mpihira malaza dia misy fahasahiranana be foana izy amin'ny fiainana iainana iny laza iny. Takon'le laza sy le izy le sao heverin'ny olona fa paradisa ny fiainan'ireny mpihira malaza am'le mahita zavatra ivelany resaka raha material izy. Dia raha raisitsika ohatra zany Jean-Jacques Goldman sy Michael Jackson ny ohatra raisiko satria za zany raha ohatra ka miresadresaka eto tsika zany sady manao agenda ako amin'le 12 mars en Plaza. Francis Cabrel sy Jean-Jacques Goldman. Francis Cabrel indray tena hoe sédentaire ny fiantso azy zany hoe tena mipetraka tanàna tena izy de tsy mandeha izy amin'ny ankapobeny amin'ireny sehoseho ohatra ny hitanao hoe tanàna love glita be reny kamo izy manao an'ireny tsy dia manao izy manao indray mandeha izy temps palais dia aveo izy tsy manao tsony za tsy hanao izy. Fa Jean-Jacques Goldman indray engagé mahatonga an'izay le fiaviany hoe ny ray aman-dreny juifa polonais nifindra monina nahita ny ady lehibe faharoa angamba dia nijaly dia izy nitaizaina nahita ny fandosirana fisitrihana sy ny sisa ny ankapobeny dia lasa engagé izy mahafinaritra anazy nireny restituteur reny izy mamorona hira fa izy satria tsy nany raha miverina kely amin'izay sady fanohizana izay tena mikoatra izay hoe natonga ny Jean-Jacques Goldman tena nirony tanteraka tao anatin'ny resaka hoe ino ty izy teo social kokoa
satria teo ihany koa nisy ny Coluche zay Coluche namorona ny Resto du Cœur dia tamin'izany fotoana zany le tantarany hôtely hoe sahirana sisa de tonga tany la Frantsa de atao hoe Jean-Jacques Goldman tamin'izany no anisan'ny mpamorona lazalaza tamin'izany fotoana zany ary dia natsona i Coluche hoe andaotsika anao hetsika anankiray hitadiavam-bola anomezana sakafon'ny olona satria izay ihany koa nisan'ny tena na Coluche akoatra mampanao antsika anazy tena engagé politique izy fa ilainy jery sosialim-bahoaka izay fantany koa ny fiainany teo amin'ny fahasahiranana ara-tsakafo ara-bola ara-piaina amin'ny ankapobeny de hoe andaotsika hikarakara hetsika anankiray de iny zany zavatra nataony iny Resto du Cœur iny ary amin'izao fotoana zao fa 20 taona ty arina mbola miaina izany Resto du Cœur zany foana efa 20 izy sady tadidy tsara zany izy sady tsara izy de lao amatonany maro amatonany maro de efa amatonany maro zany isin'ny atao hoe Resto du Cœur ary efa manoka misy zany aty amintsika amin'izao fotoana zao raha tokony de drafta no tokony ajobo tsara fa ty ilaina foana le izy moa zany satria zao raha manao Resto du Cœur zany tsika ka taka ny Resto du Cœur misy any ivelany mihitsy ny olana de ny rombo ny aksisika sy ny sisa sarotra manao azy nefa tena ilaina ny Resto du Cœur amin'ny endriny iny amin'ny nanaovan'ny Coluche sur Goldman azy dimy ry zareo mpihira tamin'le voalohany iny efa lasa machine be tena amin'ny 10 marsa zao no andeha ilay fampisehoana les enfoirés zay anisan'ny avo indrindra amin'ny financement de Resto du Cœur de rehefa mandeha le Resto du Cœur le firenena atao hoe France ohatra milamina ihany tsara ny misy ny karazany ohatran'ireny eto amintsika fa tsy ny hoe ny fandarana amin'ny télé sy ny sisa ny alaina de atao mitovy sy ny sisa ny film sy ny oatra zany fa ny hoe Resto du Cœur ny fomba anaovana azy efa misy angamba fa ny draftra sy ny hoenti-manana sy ny fitohizany no irina hoe mandeha c'est comment zao le zany zao le ho an'ny mpanakanto rehetra zay mandray anjara na tsy porter hoe mpihira moa zany na hoe mpanakanto fotsiny misy mpanao baolina misy mpanao ina zany hoe re olona star rehetra ny la Frantsa zay mandray anjara ao anatin'io dia eo aloha voalohany mahazo ny atao hoe remise amin'ny resaka taxe resaka impôt nendry zareo zany any satria zany hoe eo fantatra koa le vola miditra ao anatin'ny kitapom-bolany zareo manokana dia manao ny hetsika iny izy de miena zany le impôt alohan'zareo satria misy azy fa kosa nefany mahazo vola ihany zareo fa tsy vola be le azo tena hoe vola symbolika sy tena symbolika ho an'satria le fotoana lava be lany ao anaty mihitsy tena be de be misy fampisehoana le miaraka reny ohatra ny eto amintsika zany mbo maniry ty andray anjara dolo foana ane ohatra zany zao an'le makafy an'ity zao afaliana tsy mipitratra ny tena ty mbo voasafidiny avy ny tena avy ny tanàna hoe mandray anjara ny ohatran'ny tony zany ny seho ngeza be tahaka ny Resto du Cœur tantaraina ohatra ainareo lama tsy filipo fa lama le pira vehivavy le misy an'le fampisehoana le eno de ho atao de le misy tsy manao de misy le mitelefona za koboanao izy tonga atao am'le toerana zany am'le hoe misy répétition zany le izy de tonga atao izy tsisy ny raharaha mampalele ihany le izy lohany fa zany hoe tsy kwa zany fa zany ny ainana ao anatin'ny resaka zavakanto sy ny ohatran'izany satria na ny fotoana ikarakarana an'ireny hoe les enfoirés ireny ary dia raha volana za tena fikarakarana fa tena enjana mitodika antsika ny resaka cinéma tsika ny resaka fampisehoana tsika ny resaka ny teknika raha ny sono misy any ivelany efa ataotsika hoe 80% misy eto amintsika raha ny caméra ny jiro ny ordiana montage sy ny machine na montage rehetra na son na sary ao anatina studio manana atsika ny zavatra tokony ataotsika zany de miezaka mampitovy lenta ny isan'ny matosy sy ny isan'ny olona mahay azy amin'ny ankapobeny ary eo raha mitodika Resto du Cœur ny ohatra ny raisitsika teo raha no ety manana nyzany sy ny zavatra anaovana nyzany sy ny olona mazoto anampy amin'ny momba zany misy eto amintsika fa ny fahatezan'ny zavatra ny tena olana raha ohatra ka miainga manao zavatra tsika le izy koa ngamba ny tena kazemantsy le tiako atongavana hoe rehefa misy hetsika anankiray eto amintsika na zavatra ohatrany tony dia le fanohizana sy fijanona le hetsika eo raha maka ohatra hoe DJ mozika zao efa tena mataona maro nisy ny DJ mozika ny fotoana izy
tsy nisy kely satria fatatsika ny zavatra nitranga teto Madagasikara fa nisy any izy ary mbola misy am'izao feu d'artifice tour zao fa hitanao zao fa fampitony zao de mbola efatra amby folo zao zay nompandrainjara ka eo manko zao le hoe etana in love zao tam'izany fotoan'izany de misy de misy allo kote andrainjara mety de tana in love zany zao nisy tamin'ny voalohany vehivavy fotsiny de aveo am'izay nanomboka any nivoatra izy taty arina nisy Arafilomena nisy Olga nisy ina zany hoe nisy fivoarana izy ka teo amin'le fanohizana sy fitazomana le izy ihany keo no anisany hoe olona kely ho an tana in love zay aloha zany de za de paka fitana in love ary tena pijery tana in love foana de mezaka tsika de fa ilaza nijery tam'le nisy Stefanisiana Nasalamba sy Bodo tamin'iny tafara teo de menla ny hevitra la tafara teo tsy nahita la tafara teo ka lisy varavarana voamboana tafara teo tsy lisy an'le lisy anakely tsy arendrina efa variry ambony hity io ametsika ny numéro ahafahanareo maka ny filakevitra momba nyity resaka hoe intégral tsy night ty 034 11 086 43 efa manao dokam-barotra misy moa ny eto zany fa ny resaka kitana telo mbola ho avy koa zany nidokadoka karazana le izy ny anany amafisiko kely lesy le maly hoe misy kolotsaina ihany satria hoe izahay hoe fa te maninona misy miteny foana maka maninona Gabriel Sgoldman makafy izy mitsamo reto ohatrany tsy de ho avy loatra ty loatra tsony lo Johnny moa fa tsisy de mbo atao le izy zany de eo moa zany le ho anay mpakafy tana in love zany zao za de tena hoe mpijery foana mao ary nanaraka foana tana in love ny tana in love farany nojereko zay vita baka tam'izay fotoana izay tao ampale mbola nira tao liana tam'izany tao liana nizy tam'izany de eo zany ny hoe le fakafizana le izy sy fanohizana le izy satria eo ihany koa ho andreo hira zay taloloha efa tsy adino be de be ny tsy mahay azy ny tanora am'izao fotoana zao zay natao medley tao anatin'ireny hira ireny dia mahafinaritra zany hoe ay misy an'izany hira zany tokoa ay ve misy an'izany tokoa satria eo ihany koa le hoe tsy fahafantarana izy ohatrany hoe miteny reny cover reny am'izao fotoana zao zay be de be manao cover zay io moa le fandresana teo entrons là-dedans là allons-y les covers là parlons-en lasa ohatrany hoe lasa lamody zany le cover am'izao fotoana zao hany ke misy artiste efa lasa cover fotsiny ataony tsy mandà mihitsy hoe tsy milay le izy fa mahafinaritra le manao cover fa tsy voatery anao daholo ny artiste rehetra satria any amin'ny famoronana sy ny zavakanto entinao no tena zava-dehibe amin'ny resaka hira ka eo zany le hoe le tana in love zay kokoa ny tena ny base tao anatin'le izy ny mpihira hafa misy le esprit le concept ny entina tao anatin'le izy zany lay mpihira hafa mihira ny hiran'ny mpanakanto hafa mihira ny hira teo aloha fa version tana in love satria iny ty efa spectacle iny taoko zany original tsara zay hevitra zay tamin'ny mahatana in love ny tana in love tao anatin'ny famokarana seho teto amitsika de tsara iny fa le am'izao fotoana zao manka lasa manara-dafana repikomby eritina repika tsy idirany repika izy teo mialatsiny amin'ny anaran'ilay fa zalo zao le tiako lazaina hoe tsy hanonona tsika ary tsy resaka fa zao lasa misy afaka mbola misy manao foana io na amin'ny 20 taona na amin'ny 30 taona izahay zay teneninareo prétention vaniteux sy ny sisa anisan'ny namorona ny concept amin'ny resaka hoe mihira ka voaka mihitsy le izy na atao le izy raha ohatra zay manao ka ataonay amin'ny vilambilana ataonay amin'ny vilambilana fa raha ohatra zay manao roso paradisa manao barjona manao sakelidalana indray hoe velomina sy kopahana ny afo raha ohatra indray le izy hoe amafasona anaovako azy manaiky fa rehefa aveo am'izay omena ny fanamariana satria lasa vraky loatra le manao an'le izy de lasa misy maimaika fotsiny izay indrindra manko no tiako ambara hoe mba afaka manao safidy ange izahay mpanatrika anareo na mpakafy anareo hoe ny coverany goty azo kokoa raha manao raha anarahitr'izao izy raha ohatra indray hoe manao barjona ny coverandriana azavaina kely ny karaoke sy ny cover sy l'interprétation azavady kely ohatra hoe zoary mihira barjona de interprétation d'un chanson de barjona zany hoe iraina tady hitovy ny tena izy ataony tarika joary ny hirany barjona zay izy ny cover de hoe asianao toetranao ao anatin'le hira asianao ny style mbana de volana ny fonao ao anatin'le hira eo am'izay tsika vao mametraka an'le masotsivana eo am-pianona hoe misy kosa raha manao faralahy-kevitra na concert bon misy kosa le cover le zao vovoka mibetsaka
hevitra iny ometsika fa tokony hoeniny mpamelona lakolosy koa zany hoe mora dia mora satria ny rondon'olona morona ny raisina tonga dia ataonao am'izay filinanao am'izay mora manao an'izany io ma tsy le mbola noho izany anozako ala izy a eo resaka cover ihany zany zao andeha ny cover anankiray roa telo efatra somary nanaraka ny vanim-potoana ny rivotra iainana de tsy zany fa ny afropop hanika misy hira zay matsiro kokoa le izy tsy atao afropop fa lasa terenao afropop daholo rehetrarehetra lasa tsakopop azafady aloha misy mangataka le izy ho anareo zao mahainao leo fa ela noho ny andro zao andro izao zany namorona fa zany hoe zany zao manao ny cover raha ohatra ka ho anao zao mademoiselle Larissa fantatrao ve izy ny hira niny ireny hoe fa ela noho ny andro zao andro izao ialoma ny hira niny ialoma tana disque de tao ambadika zay zay misy anao iroma soandro efa teo mbola eo izao raha mijery anao eo ambadika eny misy no iroma soandro efa teo lasa zavabany iroma soandro efa teo aloma koa niran'izay fa tsy de nataoko izy tateo riny zany hoe ny tompony ray no manao cover zany de raha ohatra ka i Henri zany le sena de Henri cover eny efa nisy anao zay anosy anareo de eo zany ny anetanana ihany koa hoe satria ny zavakanto hoe le zavakanto satria maky zao le izy efa manomboka reny RTG mozika ho an'ny taona 1 sy 4 rehefa mamorona mihitsy aho ampidiriko fa tena tsy maintsy mba mahazo farafaratsy ny nominé de hoe efa manomboka reny zany zao ny RTG mozika taona 1 sy 4 tongava ty amin'ny RTG de atero ny sanganasanareo dia ho raisina iny satria misokatra ny varavarana eto aminay eo maty teko tongavana hoe aleo ho an'ny hira PDP ny gadona azo atao PDP ny zava-misy azo atao fa tsy voatery hoe ity ny malaza de tsy maintsy milomana ao anatin'le izy maka ohatra manko am'le ohatra ndreo zao hoe mandeha sarety any misy filozofia be ao anatin'le toniny zao nalaza teo zany zao ny andakozia miaraka ny tsaramaso mangatsika de aveo misy ny ahoananao amina nalaza de minoay ianareo fa isy roa telo oatsoatsy hoe kiraro mangataparaka na ohatra zany hoe kiraro ohatran'izany iny re jazy iny re le manara-davarana zany eny hoe any am'le genre n'le ohatran'ny reny zany iny malaza de iny mitavina ka eo moko zany anisan'le hoe lasa zay ihany koa mahazatra atsika de zay koa le hira inotsika satria le isika piaina ihany koa ndraindray no mikopaka ny afony médiocrité zay le resaka nataony Radorakoto Malala teo kosa aloha amin'ny resaka hoe isika le anarana sale iny isika le am'le hoe tokony misarika miakatra ka ohatra zao ny RDJ tena anisany manao an'izay asa zay mihitsy izy na resaka sivana mandeho azy ny sivana avy atrany raha resaka hoe tena tsy tokony ho diffusena tonga de miteny na ny technicien na ny radio hoe tsy fa ny fototra aloha studio mozika mety tsara ny hira mety tsara ny arrangement ny fahenonana azy rehefa aveo indray mety hoe question de goût iny fa saingy zao isika ndray kosa no mandeha manao fanamariana hoe ny mora loatra tsy mba mitaizany olona hiakatra ny fiainona ao anatin'ny resaka culture musicale de ny olona mihaino zavatra isan-karazany ny tena tsara zany hoe Daft Punk satria ny dadabe anay zao le maly teo iny mihaino Daft Punk asainy alefa sotile sy lira zezika fafy de mihaino izy ny fahalalana ny zavatra rehetra ny tombony raha ampy anasivana an'izay ny lohanao fa raha ohatra ny ankizy zany satria ny tombony amin'izao zao hitako miha manomboka miha tanora ny mpijery ny kalony fahiny sy ny hira gitaratara tena me tanora mihitsy raha vao manao maleo moa zany de tonga de efa tanora zany roa tokony efa tsara zay tombono any maleo sambatra ny maleo sambatra ny hirany maleo inona ny mahatonga an'izay ho ianareo vaky io daholo ny hirany maleo rehetrarehetra fa namora iraina ara le izy tahaka ny hoe misy adalamana tsainao andrefa misy zavatra lalina be foana ao ny antony ny fitaizana andreo mpikambana ao anatin'ny tarika maleo ny anatra ny tarika maleo ny fampitaiza ny tarika maleo ary avy any Atsirabe ny tarika maleo zany fepetra rehetrarehetra zany mbola irairanay foana sy ezahanay foana miteny hoe référence ary mbola mangataka ampitiavana tsisy idiran'ny politika sy ny fitondrana sy ny sisa isy olona ve tokony mazoto hamoaka miaraka amin'ny droit d'auteur ny tononkirany maleo ho lasa hitaizana ny ankizy any am-pianarana hitaizana fiarahamonina ho vakiana hoay fona velomena sakosy malaza inona moa
monjy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay mare vahiny zay malasa olona alasinainy karazana lavilaka misy moasa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra e tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana e miaraka amiko isanandro Orange, savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Chocolat, ny tsiro tena izy. Yamaha Crocs Rêve.